Fifaliana lehibe no ara-banantsika rehetrarehetra indray tonga soa daholo indray tsika mianakavy tao anatin'ny fandarana misandrata izay mitohy amin'ny vavaka fiambenana rehefa avy eo dia faly manao fiadanany tompo amintsika tsirairay avy indray anatin'ny tokantrano any amin'izao akariva mahafinaritra ny zoma zao tafiditra tanteraka tao anatin'ny andro sabata isika, tafiditra tanteraka ihany koa tsika tao anatin'ny andro izay havaranana ny andro firavoravoana dia androany ny farany satria dia tapitra androany ny 7 andro izay nankalazantsika ny Paska. Isaorantsika an'Andriamanitra nandalovantsika an'izay Paska iray manontolo izay ary vitantsika atsakany sy andavany tsy nisy sakatsakana ny fankalazana ny Paska raha malala dia miarahaba anao indray mamerina miarahaba antsika indray navita nanantanteraka ny Paska hatramin'ny farany amin'ity androany ity. Tonga soa ianao dia bonzaba ihany koa tsika mianakavy any anatin'ny tokantrano rehetrarehetra any izay inona dia inona mihitsy efa tena ao anatin'ny fitsarana tanteraka amin'izao fotoana izao izay tena afaka mitsahatra, misy koa nefa ny tsy afaka mitsahatra ny amin'ny antony maro samihafa fa kosa ny fanahinao dia mitsahatra miaraka aminay eto ary hitan'Andriamanitra koa izany toe-po izany mitady azy andreo manalina dia hamangy anao manokana anie Jesosy ao anatin'ity sabata masina ity ary dia tahaka ny mahazatra moa dia nosokafantsika foana amin'ny fiankofana izany sabata izany ravana malala. Tsy nisy olona niakohaka tamin'Andriamanitra izany ka tsy nahita sitraka tamin'Andriamanitra. Ny olona rehetra izay niakohaka teo amin'i Jesosy dia nahazo fanamariana manokana avokoa ry havana malala. Voamarika manokana ary nandray fahasoavana manokana ihany koa. Niakohaka teo amin'i Jesosy izany Maria izany nanositra menaka manitra ny tongony. Niakohaka tamin'i Jesosy izany boka izany ry havana malala. Nandohalika teo amin'i Jesosy dia voasoratra sy voalaza fa olona manana finoana nandray valim-pity ary nandray fahasoavana tamin'Andriamanitra. Tsika koa androany mba hiakohaka amin'i Jesosy koa tsika. Ary tsy androany ihany fa ny tena marina
efa fiainantsika izany miakohaka amin'i Jesosy izany. Isan'andro tsika dia miakohaka amin'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ry havana malala. Ny endrika fiankohofana dia tsy amin'ny alalan'ny fihetsika fotsiny ihany na amin'ny alalan'ny teny fotsiny ihany, fa ny endrika fiankohofana dia ny fanajanana azy amin'ny lafiny rehetra. Tonga indray tsika androany ho ampitsika fiderana izany fiankohofana nataontsika tamin'ny anemana izany, ho ampitsika fiderana izany zavatra efa nataontsika nandritry ny herinandro izany, hitandremantsika ny tongotsika, hitandremantsika ny fitafipanahantsika, hitandremantsika ny lalantsika matsio voaloto. Dia androany ho ampitsika fiderana indray izany androany. Antsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia mino aho fa manan-javatra ianao eto androany hiterana an'Andriamanitra. Herinandro be izao no lalovanao. Betsaka ny olona tsy nahavita nandalo herinandro izany intsony. Tsy nanam-po akory fa nivoaka ny trano, andehanao zavatra hafa amin'ny aleha, manana programa maty-paika mihitsy, fa tratra ny accident teny an-dalana dia maty. Tsaroako nisy ankohonana kely anankiray tany États-Unis ry havana malala. Hitantsika tamin'ny vaovao izany zavatra izany. Andeha hitsangatsangana ny aleha, olona manan-katao, manam-bola matoa afaka mandeha manofa helikoptera andeha hitsangatsangana. Izy mianakavy kely, izy mivady miaraka amin'ny zanany. Olona tena nanana programa mihitsy ny falifaly, andeha hifaly, andeha hiala sasatra. Saingy indrisy ry havana malala tao anatin'ny fotoana fohy, nianjera ny helikoptera nitondra azy. Maty daholo izy 5 mianaka. Ry havana, mampitehiteny indray hoe Jesosy misy olona mety manome tsiny an'Andriamanitra foana hoe maninona ary izany tsy mba mety manan-karena be. Fa za teteny aminao vao nahita lezaka izao ny zavatra noteneniko. Tiako ny fiainako Andriamanitra. Tiako ny fiainako satria olona tena nanan-katao ary nanana ny zavatra rehetra. Tsy nanam-po akory fa ataony fananana vola indray ny nahafaty satria tsy vitan'ny olona mahantra angery avana izany. Manofa helikoptera izany tsy vitan'ny olona tsotra akory ary izany. Za te hiteny anao foana isan'andro isan'andro, dia rao Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ohatrina izao ny anananao androany, ohatrina izao ny anaty paosinao sy anaty pôketranao tsisy, ohatrina ny any amin'ny bankinao, ohatrina izao ny zavatra nitahirinao, mety tsy manana akory azy tsika, fa dia rao Andriamanitra. Mety aminao io fiainanao io, tsara be aminao mihitsy io fiainanao io. Tian'Andriamanitra mihitsy io ny fiainanao, ahafahanao mahatsapa fa tsara Andriamanitra. Ahafahanao mity an'Andriamanitra koa nge io fiainanao io miankina aminy amin'ny zavatra rehetra. Dia antsika hisaotra azy ry havana. Salama ianao misaora an'Andriamanitra. Marary koa ianao androany mbola misaora an'Andriamanitra. Fa mbola marary ianao, fa tsy efa andrasana sanatria mbola afaka manana vavy ianao androany, afaka hiterana an'Andriamanitra. Sotra betsaka anao indray izay Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Nandritra ny herinandro iny farafahakeliny. Herinandro no nitiavinay Jesosy tamin'ny herin'ny androany izay teto. Tamin'ny sabata izay teto Jesosy io. Nanome voninahitra anao ange izay. Nahatsapa ange izay fa nitiavinao. Tao anatin'ny fankalazana ny Pasika izay nandritra ny anemana iny. Notsaroanay isan'andro isan'andro. Ny fahasoavana izay noresinay avy taminao Jesosy io. Lehibe indrindra taminay izany. Tsaroanay isan'andro fa tsy mba novidiana tamin'ny volamena sy ny vatosoa izay. Tsy vola fotsiny no nividianana anay, fa ny rahasoan'i Kristy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsaroanay foana izany isan'andro. Ary androany mbola entinay hankalazana anao izany Jesosy. Entinay hanomezana voninahitra anao izany Jesosy Kristy Tompo. Ianao ange mahalala fa androany no mifarana tokoa ny andro firavoravona, fa tsy mifarana androany ny fahatsiarovanay anao. Isaky ny mifoja iny maraina ka mivavaka dia mahatsapa foana, fa fahasoavanao izao ahafahanay mandohalika eo anatrehanao izao. Raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana tsy afaka koa izay na dia niantso ny anaranao azy. Jesosy malalo, isaoranay anao izany, hanomezanay voninahitra anao izao fotoana.
Atongavana eto androany zao indray ankofanay eo anatrehanao ilazanay anao fa tsara loatra ianao Andriamanitra. Ny fiainana nomenao anay ve tena tsara nge ny fiainanay Jesosy, mahasambatra anay nge zao fiainanay zao. Zao ny fiainana atsiarovanay anao zao, fiainana mamy hitadiavanay anao raha misy ny fahoriana, hiantsonay anao raha misy ny ady, hideranay anao rehefa misy ny fandraisana, hanomezanay voninahitra anao rehefa misy ny fisandratana sy ny fitahiana lehibe izay ataonao sy ny fahagagana Jehovah. Mety aminay zao fiainanay zao Andriamanitra, sanatria aminay ny hanome tsiny anao ny hideranao foanazanao taonay satria tena tianay loatra ianao. Misaotra anao zay Jesosy. Ianao ny Andriamanitra tokana, Andriamanitra sotoa, Andriamanitra mahery. Haleluya. Haleluya. Isaky ny antoroteny tsika eto dia tsy maintsy miteny an'izany foana matetika be mihitsy hoe
lehibe Jehova. Ary saika ny toriteny rehetra ataoko hoe vitsy ihany angamba ny tsy manambara an'izany hoe Andriamanitra tena lehibe izany raha ny toritentsika eto ry havana malala. Za mino fa hatramin'ny nanarahanao ny fandaharana andramika izao dia mitombo ny fahafantaranao ny fahalebiazan'Andriamanitra. Haleloia, niakatra satria tena lehibe Jehova. Betsaka loatra ary na mbola isy afaka 100 taona ary ty fandaharana andramika izao ty ka mbola velona eto, mbola tsy ho tapitra izany filazana ny fahalebiazan'Andriamanitra. Izany fahatsararan'Andriamanitra zany ny zavatra tsy ho ritra indrindra ho tenenina na ho viana ny havana. Tsy ho ritra. Ary rariny loatra raha tsy mifarana eto an-tany ny fiderana fa tsy maintsy tohizana any an-danitra satria tsy voalaza eto an-tany zany. Kely loatra ny takatry ny saintsika eto. Mbola mifanalavitra loatra ny toerana misy antsika sy Andriamanitra eto. Anefa na dia eto azy tsika efa maro be ny zavatra tsy voalaza tsika raha momba ny fahalebiazan'Andriamanitra. Rehefa anytsika manantsika ry havana, mandrakizay tsika hanan-zavatra ho tenenina foantsika. Ary tsy ny zavatra tenenitsika androany ihany ho tenenitsika rapitso, tsia. Rehefa tonga anytsika dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay zavatra rehetra tsy fantatritsika tety dia ho hazavainantsika daholo rehefa any. Izany hoe raha misy zany ny zavatra mety fantatsika tety mety 20 isan-jato. Kely zany tena tsy mino fa tsy 20 isan-jato koa ihany ny zavatra tena fantatsika. Mety 100 isan-jato ny fantatritsika. Raha misy zavatra ataon'Andriamanitra amintsika dia manontany foantsika hoe inona indray ary zao Andriamanitra ny anton'ity zavatra ity, dia efa valim-panontaniana anankiray iny. Dia ireny zavatra rehetra zany ho fantatsika daholo. Rehefa tonga anytsika dia miharihary ao anatrehantsika daholo. Dia azo antoka ry havana fa isan'andro tsika dia tena hipololotra fiderana. Tsy terena akory tsika amin'izany. Tsy entanina akory tsika amin'izany. Fa mahafantatra anankiray fotsiny tsika hoe hitanao tamin'ilay ianao navelako nandeha tongotra ela be iny dia reraka be. Zao ny antony iny. Ay fe Andriamanitra. Dia iny dia efa fiderana anankiray. Dia misy zavatra anankiray indray. Izany hoe tsy ho ritra anao viana. Mandrakizay tsika dia hanan-zavatra ho tenenina foana. Raha Andriamanitra no resahana ry havana, tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Zao ny zavatra ataontsika androany, haleloia, hiavaka kely ny fandarana misandrata androany. Koa satria moa tsika sady mamarana ihany koa ny andro firavoravona, dia aorianan'ity teniko ity dia andefa hira. Dia aorianan'izay dia tsy teny tsony fa tonga dia hira mifanesina alefako eto androany. Zao kosa nefa ny zavatra ho ataontsika. Ianareo anatin'ny tokantrano any dia handray anjara fiderana an'Andriamanitra ato anatin'ny misandrata. Dia zao ny atao afaka manokatra baiboly nareo. Dia mijery tenin'Andriamanitra nareo any amin'ny Salamo. Salamo aloha tena betsaka. Misy koa nefa ny amin'ny Exodosy any, misy ny amin'ny Isaia any. Fiderana an'Andriamanitra. Ohatra fotsiny zao hoe miderana an'Andriamanitra fa tsara izy fa mandrakizay ny famondram-pony. Izay verset anankiray izay soratanareo eo amin'ny commentaire. Dia izay voasoratrareo eo mety mahasoratra roa nareo sady mandihy nareo satria dia hanao fiderana ranoray tsika eto androany. Mandra-patapitry ny misandrata, haleloia. Dia hanoratra verset nareo izay mba hitanareo tianareo soratana eo dia soraty. Fa hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika. Haleloia. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Afaka manokatra baiboly nareo, afaka mijery nareo izay verset tianareo soratana eo dia hiteran'Andriamanitra tsika manomboka eto. Any amin'ny farany indray aho vao miteny fa zao aloha za manomboka andefa fiderana andao ary. Leve Jehovah mesh kaputerainde, yanama yani no mesh karazainde. Leve Jehovah mesh kaputerainde,
Halleloia. Misaotra anareo rehetrarehetra nandray anjara. Mbola afaka amin'ity foana ny fanoratana salamo fa hivavakantsika malana ny fotoana dia hiditra ao anatin'ny vavaka fiambenana antsika rehefa avy eo mankasitraka. Kely dia kely raha ny rehetantsika nefa tena inontsika kosa fa nisandratra Jesosy tao anatin'izay. Ary misaotra anareo ihany koa tamin'ny fiderahana fandraisana anjara fa mamy be daholo ny teny izay nozarainareo. Dia Jesosy hamaly fity anareo tsirairay avy mankasitraka antsika rehetra. Misaotra betsaka anao izay Jesosy amin'ny fotoana androany. Eny Jesosy malalo, tena faly ange ny fonay Jesosy mideranao tena
afiana anatinay mihitsy izany fiderana izany satria fantatra loatra fa mendrika anao loatra izany Jesosy malala. Tena mendrika anao izany Andriamanitra. Sotra anao izay efa afaka natanteraka ny fandalana misandrata teto indray androany. Raha toy ny fandalana makany avavaka fiambenana Jesosy dia apetraka aminao ny fotoana rehetra eto. Ny connexion, ny fitaovana rehetra, eny Jesosy ny Facebook mihitsy entinay ambavaka. Mba ho tahinao ny tsy ho tapaka ny fandalanay dia. Mankasitraka Andriamanitra. Misandrata foana ianao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy andro aman'alina Tompo malalanay. Omenay anao ny sehatra isandratanao. Omenay anao ny tenanay. Omenay anao ny fiainanay rehetra mba isandratan'ny anaranao Jesosy. Izay rehetra mombanay atolotra aminao mba ho hita aty aminay foana tokoa ny anaranao. Dia ho fanaka fitondrana anaranao izay amin'ny zavatra rehetra. Anao ny voninahitra Jesosy. Raiso Andriamanitra. Kely dia kely nefa inonay fa nankasitrahanao. Amen. Anao rerian'ny voninahitra Jesosy dia mankasitraka anao izay. Halleluja. Amen. Izay ny fotoanantsika teto Epita ho any amin'ny fandalana vavaka fiambenana tsika rehefa avy eo fa mila anankiray farany ala faradoboka ambaranantsika ny fotoana. Afaka mbola manoratra foana nareo ahin Jesosy tsika rehetra rehetra. Halleluja. Eo amintsika rehetra rehetra. Afaka sady mandihy manoratra. Rehetra 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 Mas Mani on fiderana. Mas Mani on fakalazana. Vai tudo se quer, suagabana naize. Manda saize, manda kisa, dize. Tera muito tunja, laza. Wana ye manda kisa, fata na uni falese. Fufunela sila filene, ne yana tukum faifan, fana panes famila amen. Jesus tukum tukum amen. Fata na uni falese, fufunela sila filene, ne yana tukum faifan, fana panes famila amen. Jesus tukum tukum amen. Jesus tukum tukum amen. Falta na uni falese, fufunela sila filene, na yana tukum faifan, fana panes famila amen. Jesus tukum tukum amen. Tera nui tunja, laza. Wana uredi mandakisa, fanta na uni falese, fufunela sila filene, na yana tukum faifan, fana panes famila amen. Jesus tukum tukum amen.
fananao ifandiseny fofonena sy ireo firenena ianao tokony fahefana fanafarana sy famelana amen jesosy tompony tompo amen Tahin' Jesosy pastera dia tahin' Jesosy tsika rehetra dia mbola araka hivavaka isika metraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra indray. Ry Andriamanitra iray ny tsara indrindra mbola misaotra sy mitera ary mankalaza ny anaranao izahay mbola nanomezanao anay izao fotoana izao indray mbola ahafahanay mitera sy mankalaza ny anaranao masina. Misaotra Jesosy ny amin'ny tantaranao sy ny fiombenao tontolo andro ny tsirairay avy reto ka tonga eto indray izay mbola andeha hiaino ny teninao Jesosy aho. Jesosy malalo androany izay dia mangataka anao tena hoe hidina eto androany hiasa amin'izao raha sy fotoana izao. Mangataka ny fanainao masina tena hoe hidina andrakotra sy ameny ny fandaharana androany Jesosy malalà. Ratako ny fanainao masina koa tena hamangy sy hametraka ny teny eo ambavany mpanomponao izay hitory ny teninao ary pastera izay miala peratra izany teninao izany Jesosy. Ianao ny hametraka ny teny rehetra eo ambavany mba tsy hisy latsaka na teray azy. Ary aokana izany teninao izany tena mba hipaka ny ampona tsirairay avy izay mihainao izany androany Jesosy dia mba tena moazato eny arivo eny any anatin'ny fonay mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay Jesosy izany teninao izany Jesosy malalo. Dia androany koa izay mangataka ny fanainao masina tena hiaro ny connexionnay mba tsy ho tapatapaka Jesosy ny fanainao masina no hiaro ny fandaharanay tsy ho tapaka androany. Tena rakofanay amin'ny rano ao mihitsy Jesosy malalo androany ny connexion rehetra tena hoe andeha tsara tsy ho tapaka Jesosy fa tena ho toto somatsara hatramin'ny farany ny fandaharana androany Jesosy dia mangataka anao sahaty mba hiasa ny fonay handray an'izany teninao izany Jesosy malalo dia mba hampitoetra an'izany teninao izany mba hamoavoa aty anatinay tsirairay avy. Alleluia. Dia mametraka izany vavaka izany am-pelatananao izay Jesosy malalo mitera ny laza ary ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Ray masina tsara indrindra. Alleluia. Amen. Dia amin'ny sifany lehibe indray lasana babalala no hiaonana amintsika amin'izao fotoana izao iarabanantsika tsirairay avy dia faly indray miarabantsika tsirairay avy tratran'izao andro anio izao amin'ity andro sabatan'i Jehovah ity. Dia misaotra mampionitsika tao anatin'izay fitondrana ny gropy ny siniala saditsika mba miangavy atsika sady mba nisy j'adore kely hiakatra fa manomboka misy siniala sady ny mpandarantsika dia miangataka amintsika zany mba anisy j'adore mialatsiny indrindra fa mbola misy zatra kely somary alamina kely tahintompotsika rehetrarehetra averina ny arahaba randrano miaraka aminay dia tena aminay tsika sinasina koa natonga aminay tena misy raha ilan'ny tomponao misaotra betsika ny rabavy tsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay dia Jesosy hamaly fitianao dia mitomositra sy fahasoavana hatrany ananambavy Suzelle dia mahay reza foana ianao amin'ny asan'ny tompo. Dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra izay tonga alona mba hirava kely anareo fa ohatrany elaela tsy mifankahita izany eo voamaly. Tahiny Jesosy zitako manomboka aty amin'ny farany ambany ngamba no arabaiko marina ty anahy Canada Ravitakano Madagasikara Jesosy tojo Jesosy mandrakizay Allemagne
Soameva France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, tonga soa daholo nareo fa mety andreo dia bon sapatsika menakavy Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Junior Daria Liban, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia ny fiadanany tompany anapaka anatintsika tsirairay avy ary havana malala. Andraso aloha agnatana ny J'adore fa misy signal aty amiko aty ny amin'ny tady atapahan'ny fandarana kelitsika ity azafady tompoko. Dia mitahiny tompo ary tsika rehetra dia faly be miarahaba anareo raha androany vao tonga miaraka aminay fa rehefa pakety kosa moa nareo dia efa faly be foana koa miarahaba anareo dia tonga soa indray misaotra anareo amin'ny misaotra amin'ny fiarahana faly foana izay mahita anareo. Marie-Angela Dubai, Mila Andrea Malala Allemagne, Lovlitina France, Andrina Suzelle Suisse, Nena Mainsu Italie, Asina Apostol Madagascar, Zanazo Sylvie Koweït, Rosemine France, Artisanat de Madagascar France, Erika Rak France, Hortensine Koweït, tainy Jesosy tsika rehetrarehetra. Efa ela omaly pasteur ozy izy satria efa 24 heures be zao. Erika France, Andrina Boangiso, Markelia Madagascar, Sondola Koweït, Toudramonsou France, Jesosy Pandresy Madagascar, Janela Andriamanina France, tainy Jesosy Zukaja, Artisanat de Madagascar France ihany koa. Andolo tsika ary lo hanao hira anankiray. Andolo tsika hanao hira anankiray dia ao anatin'izay izay nareo mba afaka manoratra fijonavavolombelona raha nisy zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo azotsika hanomezam-boninahitra azy alohan'ny hanomboan'ny fandarina satria androantsika dia manomboka eto ny fandarana vavaka fiambenana dia andao soratantsika izany tainy tompo emeo anambotsoa France tainy tompo tsika rehetrarehetra na misy zavatra azonareo ambara dia andao ambarantsika zao hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ny anany afaka hijovam-bela aminareo na dia zao narovan'Andriamanitra izay androany hoe tia narovan'i Jesosy saika tratrana arnaky avoleta be izay androany saika may ny farafahakeliny 500 € teo arnaky avoleta be izy momba ny asa moa zany izy momba ny asa izay atao dia saika tratrany arnaky fa tamin'ny fotoana farany ny tena sokatra ny saina na nytany amin'ny mpina orineny sao dia mba fosolokiny ty tonga de izy koa neny fosolokiny io ohatrany tsy teo ny tonga dia nanajanona an'izy efa tamin'ny ora farany tamin'ny minitra sy ny sekonda farany isorina Jesosy ravina fa efa avoleta be mihitsy zao le fisolokina efa tena tsy resaka fisolokina ohatrany hoe ina moa le any ouest namakitsony fa tena efa zavatra efa tena jerena ohatrany misy hatramina avy mijery amin'ny internet no misy ary misy olona efa amanjato mihitsy ny miara-miasa ao anatin'ilay izy navoaka ramana anona manome avy mampiesika an'ilay izy fa resaka kely fehezanteny kely anankiray fotsiny ao anaty appel ao ny ahafantarana hoe tsy milamina izany. Mila mitandrina tsika mila mitandrina be tsika fa tena enja hitanao zao mihitsy hoe manana misy sita ara-dalàna misy jerenao any amin'ny avy rehetrarehetrany tena tsara io mety io rehefa miresaka amin'izay amin'ny telefona tsy siège aloha le izy tsisy hoe siège trano hoanina io ohatran'ireny compte bancaire nickel reny zany le izy fa resaka assurance moa zany le izy fa saika tratra fa isorana an'Andriamanitra. Anaotsika enohiry tsika dia oriny antirity zay ny fijonavavolombelona narovan'i Jesosy zay halleloia narovan'i Jesosy zay dia faharoa manarakaraka izany koa tsika moa ravina dia anak'Andriamanitra halleloia. Nisy teko ray volana sy tapany lasa zay nisy olona tety aminay tety manao zavatra ohatrany nampalahelo anay ohatrany misy zavatra ataony zany satria nao mpiavy dia ohatrany misy zavatra ohatrany tsy dia nety izay nataony taminay dia tsy nampaninana anay nefa le izy fa navelanay nandeha teny fotsiny fa tena mahavariana ozy nareo fa androany
nanomboka tsandroany tamin'ny terinandro ity hitanaka olona hitanay isan'andro zany olo zany fa tena hitanay maso ry havana malala ny famalian'Andriamanitra zany olo zany hita maso io ny valin'le zavatra nataonareo nampalahelo ny mpanompoka dia zany tena anao hoe tsika hifaly tsika misaoran'Andriamanitra fa tsika dia le tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe nitaky ny anak'Andriamasony aza mamaly tsy mamaly tsy hoe kely aina na kanosa raha tsy mamaly fa ny tena marina miandry an'Andriamanitra iady zay ny atsika dia miandry an'Andriamanitra iady dia isaorana Jehova dia mitahiny ny tompo hitanay maso mihitsy ireo fa manomboka hita maso le zavatra mitranga eo amin'ny fiainana tsara ngerava n'Andriamanitra ka zay ny ary fijoroko avolombelona dia anjaranao indray ary zao fandolotsika anao hira anankiray etintsika anomboana ity fotoana ity dia mino finaritra daholo dia aoriana an'ity ty amaky fijorana avolombelona nareo dia eny toritentsika aorianan'izany mino finaritra Amin'Andriamanitra dia mahatsiaro anao anaty tolom-bavaka mientana ny fo ahitanao isandratra ahitanao ifo ahitanao hiakatra Ramandiandadana Niandarani Jesus Nuidutazana Dia pamirapiraja Nitavanya minau Kanaiza-naizali Fikasana dao Kamirariana Turuni kwa mina nifasarani lanija Fanu tunani Nuanu tuna anao Kani erini uerina Sirikipana arakan'Andriamanitra Nivony na ini amirapiratra aminao Ifanotronany anarakanao Kamirarianao tain'Andriamanitra Turuni kwa mina nifasarani lanitra Ifanotronany nuanutuna anao
Halleloia. Sotran'Andriamanitra amin'izany izy zany a. Dia mba tononoko aminao koa zany teny zany androany manao hoe tononoko aminao ny fahatsarany lanitra dia ny fandrosoan'Andriamanitra tokoa ny hanondrosona anao a dia ny heriny a ho aminao. Halleloia. Mamy be le hira. Mankasitraka mamy be le hira Suzelle, mankasitraka paster, mankasitraka ny Suzelle koa nankasitraka. Halleloia. Tahiny Jesosy a. Oui mamina angélique. Mamaky témoignage a dia vitsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Oui mamina angélique manao hoe isarako Andriamanitra mbola name tombo landry fahasalamana ary isarako izy niaro ahy. Fa nisy ratsy nety nataoko androany a tena niasa lomavo za asika ao izy fa niteny tamiko izy hoe tsy manino io izy dia raina Jesosy. Halleloia. Tsara Jesosy. Amen. Rahabaina mamio angélique. Ho bery-tsavay misaotran'Andriamanitra tamin'ny fahasoavanao natratrarana izao firavoravoana noho ny fahatsarana narovanao izay miakavy dia raina ianao Jesosy malala natratra izao sabata masina izao a. Halleloia. Amen. Dia raiko Jesosy ho erikafa mbola nomeny tombonandro izay mianakavy kely sady nandroany sady nandrotsahany fahasoavany angamba. Amen. Dia misaotra Jesosy mbola nomena tombonandro androany feno fahasalamana hoe mila soa be anjahany. Mankasitraka ay marizao mankasitraka. Nisy tontolo aniko androany totro dia isaorako Jesosy fanarovany tamin'ny dinarea dia nampiny koa tamin'ny adidy aman'andraikitra natao rehetra androany. Tsara Jesosy. Isaorako Andriamanitra hoe hijoina ardafa no ny fitiavana sy ny famindram-pony fa mbola voerina ina soamantsara feno fahasalamana nahazo hery anaovana ny asa tsy maheno vaovao ratsy avy amin'ny fianakaviana sy ny namana. Misaotra Jesosy malala. Halleloia. Amen. Misaotra antsika rehetrarehetra nijoro avavolombelona amin'ny voninahitra an'Andriamanitra fa dia zava-dehibe izany fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra zany. Jesosy anie hamaly fitianareo dia rarosoa fahasalamana hery-tanjaka ho tahin'ny tompo isika menakavy. Matoky koa fa namakivaky tontolo herinandro nafinaritra ianao tamin'ity androany ity tamin'ity herinandro ity dia irariko hoe mba tena ny fitahin'Andriamanitra anie irotsaka tsirairay avy amintsika tsirairay avy. Koa dia tahin'ny tompo hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Manasa antsika ihany koa fa dia raha-pitso moa tsika dia tahaka ny mahazatra ihany dia hanao ny commencement tsika ny maraina dia ao ny fandaran'izy amin'ny rahalahy maraina mba hanasako anareo izay mety mbola tsy zatra miaraka aminay eto dia teteny aminao aho hoe androany nitapotra ny toam-piasana ny fotoam-piasana amin'ny herinandro ity fa tsisy fandarana antsika raha-pitso fa nefa kosa misy ny fotoam-bavaka ny sabata sy ny commencement ny maraina ka zany nasana antsika rehetrarehetra izany tongava fa tsara ny mitsahatra manome voninahitra an'Andriamanitra rehefa tonga ny andro sabata riavana malala. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Raha misy mbola tsy voarabako tao ambonimbony tao dia miaraba ny ranabavy-mami na simy tonga soa sady arabaikany isaorako an'izao fa nalamy soa matsara ny asa rehetra nataoko androany dia raina ny Jehova. Dia izy koa mbola tsy narabaiko
Ty zanay de Madagasikara, France, Lablitina, France, Thierry Albenja, France, Hortensine, Koweït, tonga soa Rozmine efa noteneniko teo, Andoni efa noteneniko teo daholo ianareo rehetrarehetra. Hitraka hatrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika andao hampandrosotsika avy hatrany ary himampiondona hitondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia manasanao aho hoe raiso ny baibolinao dia andaontsika hamaky tenin'Andriamanitra ho voninahitran'Andriamanitra rery ihany izany rehetrarehetra izany. Lasa arytsika tany Tompo ary mampiondona anao ny fitenenana. Mpanjaka faharoa no vakitsika androany. Na izany toerana misy ahy. Rehefa mbola manaraka antsika rehefa soavana sy famindrapon'Andriamanitra rehefa namalala. Dia tsy very zany ianao. Tsy very zany ianao fa ireo mampody anao, mamerina anao indray eo amin'Andriamanitra. Raha dia mitady ho lasa lavitra azy ianao dia avery ny famindrapon'Andriamanitra indray ianao tonga eo any. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Hijery ten'Andriamanitra antsika hifampahelezantsika amin'ity maraina ity indray. Mpanjaka faharoa no vakitsika androany. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo no vakitsika. Mpanjaka faharoa toko fahaenina dia andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Vakitsika aloha ny andininy voalohany fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby folo avy eo toy izantsika indray ny tenin'Andriamanitra. Ary antsika anankiroa izany. Amin'ny anarana Jesosy ny Soramanitra dia vakotra izao manao hoe ny nataon'i Elisa hamonjenan'i Israely tamin'izy ny adian'ny Siriana. Amin'ny anarana Jesosy ary mpanjaka ny Siria niady tamin'i Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananina no itobiko. Ary ilay lehilahy n'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'i Israely nanao hoe tandrefa andreo mankany ananina ianao fa any ny adian'ny Siriana, idinan'ny Siriana. Ary mpanjakan'i Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahy n'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa azy. Dia Jesosy indrindra ny fony mpanjakan'ny Siria no izany zavatra izany. Koa ny antso mpanompony izany nanao tamin'ny hoe tsy amaranareo hafa izay eto amintsika momba ny mpanjakan'i Israely. Ary mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tolo fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza ho mpanjakan'i Israely na dia izay teny lazainao amin'ny trano fandrinao azy. Ary ny mpanjaka andeha izaho izay toetrany dia izay toerany mba hanirahako isambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe indro ao Dotana izy hajanontsika eo aloha. Elisa izay lehilahin'Andriamanitra mpaminany Jehova tamin'izany fotoana izany. Rehefa hiady amin'ny zanak'Israely ny Siriana rehefa namalala dia mazava ho azy moa fa manao paikady foana ny fahavalo rehefa andeha hiady. Ary miresaka amin'ny mpanompy no mpanjakan'ny Siria any am-pandriana any izy izany no misaintsaina hoe andeha ho ary anany na ohatra izany hoe any Antananarivo izany ohatra zareo mipetraka. Izao izany teny ny mpanjakan'ny Siria andeha ho any Tamatavy na andeha ho any amin'ny toerana izay ahafahana mamely ny Israely. Ary toerana tena azo antoka tsara mihitsy io. Ohatra izany hoe ny zanak'Israely izany eo Tamatavy no mitoby. Dia ny Siriana ozy izay mpanjaka Siriana hoe andeha ho any amin'ny folo pointa ohatra ao izany itoby fa ao no ahafahako mamely ny zanak'Israely. Ohatrohatr'izay izany ilay izy. Dia efa manomana paikady tena mampipaika reto Siriana reto rehefa. Fa izao ny zavatra mitranga. Ny mpanjakan'ny Siria any am-pandrinany any izy no mieritreritra misaintsaina hoe inona re ny zavatra azoko atao ahafahako mambabo ny zanak'Israely. Ary mpanjaka natanjaka kosa ny mpanjakan'ny Siria izany misaina fa izy ary misaintsaina dia miresaka amin'ny mpanompony. Dia Elisa koa aty amin'ny taniny izany
mahafantatra an'ilay zavatra saintsainy mahalala an'ilay zavatra lesahana. Dia tonga dia izy izany Elisa. Tandreminareo fa mitovy eo 10 pointy ny mpanjaka ny miaramila sy izany. Ao zareo mitovy amin'ny ilaizana antsika. Fa mialana reo tao aza manakaikaiky any. Dia efa fantatry ny mpanjaka izany hoe ao zareo. Dia tsy maintsy manaraka izay tenenin'ny Elisa reto mpanjaka ny Israely reto satria Elisa mitaminany. Dia tsy indray mandeha izy ny ten'Andriamanitra na indroa azy fa imbetsaka. Izany hoe isaky ny manao otrika, izany isaky ny manao tsotra, isaky ny manao paikady izany ny Siriana namelezana ny zanak'Israely. Dia fantatra Elisa foana ny zavatra paralelina izany miara-tonga. Ny fisainan'ny mpanjaka ny Siria manao paikady, Elisa koa nefa ohatran'ny hoe tenenin'ilay mpanjaka ny Elisa eo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Elisa nefa any amin'ny tranony any amin'ny misy azy, ilay mpanjaka koa any amin'ny misy azy. Dia tsy mety tratra mihitsy ny zanak'Israely satria fantatra mialoha daholo, fantatry ny zareo mialoha daholo ny zavatra tiany Siriana atao. Dia tezitra ilay mpanjaka Siriana. Ozy izy hoe andao ozy izy fa izy aminareo ozy izy mimpamadika, antsoina ny mpanompony. Misy olona tena mpamadika mihitsy aminareo reo fa nareo reo ihany mandeha mitatitra any amin'ny Elisa any amin'ny Israely any, any amin'ny mpanjaka any hoe izao zavatra atao. Dia ozy izy ilay mpanompony hoe ao izy ka tsy misy mitatitra any amin'ny mpanjaka fa i Elisa nge ozy izy ao amin'izareo ao hoe misy faminany nge ao hoe. Dia Elisa mpaminany Jehova ihany io miteny amin'izareo io. Dia fantany daholo ny zavatra rehetrarehetra izay anatin'ny eritreritra ao any ny mpanjaka na dia ao amin'ny fandriana ao azy ianao matory. Fa Elisa ry mahafantatra ny zavatra rehetra ihany koa izay eritreretinao. Dia tezitra ny mpanjaka. Dia ozy izy ny mpanjaka hoe tedavo ary izy ozy izy aiza ny misy azy fa ho samborina izy. Ahoana moa ny havana malala? Raha ny zavatra rehetra mitetika rehetra tian'ny mpanjaka ny Siria atao amin'ny Israely fantatra Elisa. Ahoana tsy fantatra Elisa hoe sambotra anazy kosa zareo. Tsisy zavatra miafina amin'ny Elisa izany ny zavatra rehetra tedaviny Siriana ho atao amin'ny Israely. Fa ny zavatra natao amin'ny mpanjaka ny Israely dia tsy maintsy mihay amin'izay nitenenin'ny Elisa izy. Tsy maintsy nanaraka. Raha miteny izany hoe tsindana makary dia any ahavotra ny ainareo dia mandeha. Anandray findrany dia lasa indray mandeha satria miovaova ny toerana izay. Tadiavin'ny Siriana ambaboana ny Israely. Fa tsy toerana anankiray nampiasainy mihitsy ny tetika rehetra sy ny fahaizana rehetra mba hahafahana mambabo. Fa Elisa koa fantany ny tokony atao. Dia niteneniny foana ndana makary dia lasa, ndana makary dia lasa, ndana indray makary dia lasa. Ry havana malala. Tezitra ny Siriana. Any ery azo atao dia ny misambotra ny Elisa aloha satria raha mbola tsy voasambotra mihitsy Elisa dia tsy misy fambaboana azo atao. Tsy misy ady azo atao. Tsy azo atao mihitsy ny ady amin'ny Israely. Tsy tratra mihitsy zareo raha mbola eo Elisa. Any amin'ny Elisa izany ny lakile. Tsy maintsy vonoina Elisa izay vao babo ny zanak'Israely. Elisa ry havana malala dia tandinan'i Jesosy Elisa. Hoy ny solamandry hoe ny nataony Elisa amonjena ny Israely tamin'izay niadiny Siriana. Dia raha solotsika izany dia ny nataony Jesosy amonjena antsika tamin'izay niadiny fahavalo. Jesosy ry havana malala dia mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra sy ny zava-miafina rehetra. Tsika tsy voatery halala amin'izany, tsika tsy mahafantatra an'izay paikady ny devolan'ny madika any. Fa Jesosy na dia midina any amin'ny fiainantsika aza dia azon'i Jesosy atao. Azon'i Jesosy ale. Ary tsy misy zava-miafina eo anatrehany. Ny devoly ary manao zavatra, mikonokonona zavatra ny fahavalontsika. Mikonokonona fahampitehana sy fahambaboana ny fahavalontsika ny havana malala.
ary tsy atoriany andro aman'alina io, ary amin'ny foibe antrany amin'ny toerana misy azy any ny devoly dia mikolokolo, tsy mitsahatra manao paikady, manao velam-pandrika, amandrehana antsika foana isan'andro isan'andro. Dia tsika tsy mahita an'izany mihitsy tsika. Ahoana moa ny ahafahantsika hita an'izany rehefa voafetra ny zavatra azontsika atao? Tsika mbola sahirana. Fa Jesosy mahita miharihary ny zavatra rehetrarehetra izy, ary tsy misy lafina aminy. Fa inona ny zavatra ataon'i Jesosy? Dia tahaka ny nataon'i Elisa, mandefa iraka, miteny amin'ny olona, miteny amin'ny mpanjaka hoe izao atao, mandehanina ireo mpankariana, za aty mahafantatra fa izao ny zavatra ataon'ny Siriana. Dia za ilay mahafantatra an'ilay izy no miteny aminareo hoe ndana mankary, da nandray miafina ry, da nandray mifindra ry, mba tsy ho tratra ny fahavalona. Amen. Ny olona rehetrarehetra eto amin'ity tany ity dia manam-pahafaly daholo. Isika dia manam-pahafaly. Ny devoly ny fahavalotsika rehefa namalala. Fa ny fanontaniana mipetraka ao amin'ny tanin'i Israely ve izy? Misy Elisa ve ao? Fa raha tsisy Elisa ao dia farak'izay tsotra sy mora ny ambabon'ny Siriana ny Israely. Ny Israely izany dia efa vahoaka marefo foana izany, vahoaka kely foana izany. Matetika ny fahavalon'ny Israely dia matanjaka lavitra noho izy foana raha ny zavatra ranofony jerena, mahery lavitra noho izy foana. Fa ny mahatonga ny Israely mandresy satria misy lehilahin'Andriamanitra, misy Jehova fotsiny foana ao. Halleluia. Jesosy tena mahita ny zavatra rehetra fa ny fanontaniana eo amin'ny fiainantsika ve Jesosy? Eo amin'ny fiainantsika ve? Eo amin'ny Israely ve Elisa? Satria ny devoly dia mahafantatra, ary ilay mpanompon'ny mpanjaka ny Siriana dia mahafantatra fa io Elisa io zavatra io ao ilay izy ao. Tsika tsisy mamadika ozy izy, tsika tsy mifamadika ny mpanjaka, fa lehilahin'Andriamanitra no mahafantatra ny zavatra rehetra. Tsisy miafina aminy izay zavatra rehetra kononkonontsika ty ambadika ty. Dia rehefa tsisy miafina aminy izany dia tsy kobono anazy rehetra, fa ampitainy amin'ny vahoaka, ampitainy amin'ny mpanjaka mba hahatonga an'ireo vary. Manaraka ny tenin'ny Elisa fotsiny izany ireo mpanjaka ireo dia voary, dia tsy mety tratra mihitsy ry zareo. Ka na injato na indronjato na imiarivo ny mpanjaka ny Siriana no mitetika ambabo ny zanak'Israely ka mbola eo Elisa, dia tsy babo izany ny zanak'Israely. Satria mahita lalana foana ahafahana miala amin'ny fotoana fantatrao ny paikadin'ny fahavalonao dia resinao izy izay. Halleluia. Fantatrao ny zavatra konokonono ny fahavalonao entina miady aminao dia resinao izy izay. Fa mahatonga ny olona resiny devoly satria tsy fantany. Tsy fantany ny paikadin'ny devoly, tsy fantany inona ny velam-pandriky ny devoly eo anoloana. Dia maharesy azy ny devoly rehefa namalala, maharesy azy ny fahavalo. Halleluia. Ka Elisa nge rehefa Elisa vao nitsiry fotsiny tao anatin'ny sain'ny mpanjaka ny Siriana hoe andao tadiavo ny lehilahy io no vonoina, Elisa tsy matahotra an'izany. Elisa nefa mahafantatra an'izany ireo fa fantany sahady fa ho sambotra azy ireo. Fa tsy matahotra an'izany akory izy, satria fantany fa tsy ahavoana azy izany, tsy ahazo azy izany. Anareo vakitsika ny toyany. Efa nisy niteny tamin'ny mpanjaka ny Siria izany hoe any Adotana izany no misy an'i Elisa. Dia lasa amin'izay izy. Nampandeha andiny faefatra ambin'ny folo. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy, ary miaramila be ho any izy. Ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary efa fomarena kosa zatovy lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo misy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy zatovy taminy,
ndre izy to ahoana nataontsika ary Elisa aza matahotra fanombantsika be lavitra dia be noho ny momba azy ary Elisa mivavaka hoe Jehovah mifona aminao ampahirato ny maso mba ahitana ary Jehovah nampahiratra ny maso ilay zatovo ary tena hita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa dia nidina nakany aminy ireo ary Elisa mivavaka tamin'ny Jehovah ka nanao hoe mifona aminao atao manjambena reto olona reto ary dia nataony manjambena ireo araka amin'ny teny Elisa ary io Elisa taminy tsy ity ny lalana ary tsy ity ny tanàna fa manaraha anareo dia tonganareo any amin'ny lahy tadiavinareo any dia nentina nakany Samaria ireo ary efa tonga ny Samaria tany Samaria izy ireo dia hoe Elisa Jehovah ampahirato ny maso ireto mba ahitana ary Jehovah nampahiratra ny maso ny tena hita izy ka indro tao afovoan'ny Samaria izy. Alleluia. Lasa amin'izay zany ny mpanjaka ny Sirina naniraka soavaly sy kalesy miaramila be maro be dia efa natao mihitsy hoe tonga amin'ny alina mba tsy ho tonga amin'ny atoandro ka hoe vao miala avy any be dia hitan'ny Elisa zany efa tena tandremana mihitsy zany hatramin'ny ora tongavanao an-tanàna hoe aza tonga amin'ny atoandro nareo fa amin'ilay alina izy mbola matory iny mihitsy dia amin'iny nareo mitonga dia amin'izay tsy hitany hoe reny nareo fa mirotoroto miala fainy dia tonga teo amin'ny tombony Elisa tokoa tonga teo amin'ny Elisa tokoa zareo amin'ny andro alina dia Elisa tokoa tena tsy nahita fa natory Elisa fa azo antoka iavana malala na dia tsy voasoratra azy fa efa fantatra Elisa hoe efa ao indray zareo fa mitoto manodidina efa fantany io efa reny io ary vao niaingan-tany fotsiny dia efa ohatrany hitany Elisa ohatrany hoe misy écran izy ohatrany hoe misy écran be mihitsy zany amin'ny Elisa dia ireo zareo fa manao amin'izao dia jerena fotsiny dia vakina fotsiny dia reny fa miaina dia tonga amin'ny alina dia efa fantatra Elisa hoe ao Elisa tsy natahotra fa lasa ny mpanompony Elisa dia aike azy ny fo maraina dia namoa varavarana dia jerena vao nivoa varavarana reo daholo tokoa ny kalesy sy soavaly fa manodidina an'izy milalàna dia natahotra izy zavana natahotra Gehazy satria izay ny tany masony teo dia natahotra izy satria misy miaramila sy kalesy be dia be nanodidina ary tsy hitondra fitoniana mihitsy ireo fa fahafatesana hamono miaramila volany hamono mitady zavatra dia natahotra Gehazy dia rehefa niantso any Elisa i Gehazy dia hozy izy Gehazy hoe loza hozy izy fa feno voadidina anetsika indrisy tompoko ahoana zany no ataontsika ahoana no ataontsika tokoa ilay havana malala olona anankiroa voadidina kalesy sy miaramila dia mipetraka amin'ny fandaniana ahoana tokoa moa zany dia ataontsika inona no ataontsika manana inona tsika ety ampelantanantsika misapatra avy ao ilay Elisa misy ampinga avy ao hoe aiza izay soavaly aiza izay mba kalesy tsy manana ninontsika eto sy azy dia inona zany no ataontsika dia izao zavatra nytenen'i Elisa tsy namaly hoe inona no ataontsika na inona fa hozy izy hoe aza matahotra hozy izy fa ny momba antsika bebe no ny momba azy mazava ny ten'i Elisa nefa tsisy nina ho ataontsika eto tsy tsika nanao zavatra tsy afaka hanao ninonina tsika fa ny momba antsika dia be lavitra no ny momba azy ireo. Alleluia. Nahita Elisa fa ireo kalesy sy soavaly manodidina azy ireo mbola voadidina kalesy sy soavaly koa kay. Alleluia. Aika ireo mbola voadidina kalesy sy soavaly koa. Izay ny zavatra fahitana Elisa. Hozy izy Elisa hoe ary Elisa nivavaka hoe Jehovah mifona aminao ampahirato ny maso mba ahitana ary Jehovah nampahiratra maso ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro
miteny vohitra feno soavaly sy kalesafo manodidina any Elisy. Feno kalesafo manodidina andreo soavaly sy kalesy izay any Sirianindreo. Alleluia. Be lavitra zany sa tsy be lavitra? Be lavitra zany sa tsy be lavitra nefany? Ny zavatra azony Elisa natao dia zao: mahita an'ity zatovy matahotra, mahita ny Gehazi mipararetra eo alohan'ny fahavalo, dia tsisy ninona azony natao afa-tsy mivavaka ho an'ny Gehazi. Ozy izy Jehovah, mba hampahirà tokoa ny masony Jehovah, mba hahita ohatranahy izy. Alleluia. Hivavaka ho antsika anie Jesosy rehefa. I Jesosy dia mahita fa marina ny tenin'Andriamanitra, fa ny anjelin'i Jehovah dia mitovy manodidina izay matahotra azy. Jesosy mahita an'ireo anjely ireo mitovy manodidina antsika. Raha tena matahotra n'Andriamanitra isika, raha tena zanak'Andriamanitra isika, dia mahita Jesosy fa ireo tokoa ny anjely fa irahan'i Jehovah. Hitan'i Jesosy ny anirahan'i Jehovah ireo anjely ireo mandeha mitovy manodidina izay matahotra azy, fa tsika ny tsy mahita an'ilay izy. Antsika ka mipararetra isika, dia matahotra isika rehefa manoloana fahavalo, satria masika nge tsy mahita an'ilay anjely. Fa Jesosy hivavaka ao antsika androany, mba hiteny amin'ny Jehovah izy raha eo, mba hampahirato ny masony reto zandrikeliko reto, reto mpanomboka reto, mba hahita koa izy fa misy anjely manodidina azy. Mila mahiratra tsika rehefa, mila hampahiratana ny masontsika mba hahita fa lehibe Andriamanitra. Ary ny olona anankiray amin'ny fotoana, ny olona iray mahiratra amin'ny fotoana, ny olona iray misokatra ny masom-panahiny, dia zavatra hita amin'ny voalohany dia Andriamanitra lehibe. Andriamanitra lehibe lavitra, mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Alleluia. Amin'ny fotoana ny olona anankiray mahita hoe tena lehibe Andriamanitra, dia ny momba azy rehetra dia lehibe avokoa. Lehibe ny tenin'Andriamanitra, lehibe ny voninahitr'Andriamanitra, ny momba an'Andriamanitra rehetra lehibe avokoa. Amin'ny fotoana miratra ny masom-panahin'ny olona anankiray, dia miainga amin'izay koa lehibe ho azy koa ny filainany, mahatonga anazy mahita hoe be lavitra kay ny momba anahy. Alleluia. Dia nivavaka ho an'ny Gehazi Elisa hoe: Jehovah, za mahita an'ilay izy nge, za nge tena tsy matahotra mihitsy, satria hitako nge ireo zavatra ireo Jehovah, ka le safy be lehibe manodidina ireo nge za mahita miharihary. Fa saingindry tsy mahita nge Gehazi Jehovah, tsy hita an'ilay izy dia mipararetra izy dia matahotra izy. Za nefa eto amin'ny eto aho. Alleluia. Ampahirato ny masony mba hahitany tahaka ny zavatra hitako amiko. Ry havana malahy, ny masontsika mahiratra no ilaina androany. Tsy zavatra be lehibe ny ilainao. Raha manoloana fahavalo tsika, dia aza mitady tahaka ny Gehazi hoe inona no ataontsika. Dia aza miezaka mitady vahaolana etsy sy eroa, aza miezaka mitoditodika miakavanana, fa tsotra ny zavatra ataonao. Mila maso mahiratra fotsiny ianao. Ary rehefa mahiratra fotsiny ny masonao, dia mahita ianao fa be lavitra kay ny mombana, dia mitono azy ny sainao, dia mitono azy ny fonao. Ohatrany hitako eto mihitsy Gehazi rehefa nahiratra ny masony, tena tena zavatra ao anatin'izay ilay tahotra sy le orooro sy le zavatra rehetrarehetra miotakotaka be teo, tonga dia tonga dia tony. Vao nahita an'ilay kalesafy maniny, ay Jehovah, tena milamina. Na mbola averina natory ary tsy naninona dia mifoha maraina teo, aika misy anjely manodidina, aika misy kalesafy kosa manodidina. Halleluia. Dia efa fantatry Gehazi amin'izay, ireo zany niady fa tsy izay sy Elisa, ireo zany niady. Halleluia.
ireo izany hitondra fandresena. Ry havana malala, tsika nenay mora matahotra rehefa manoloana zavatra. Rehefa tsika zanak'Andriamanitra, ny titira hoe tsika dia zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, i Gehazy mpanompony Elisa. Elisa eo aminy eo, dia nefa tsika mbola mora matahotra ihany. Satria ny marotsika tsy mety mahita mihitsy hoe lehibe n'Andriamanitsika. Tsy mety matoky ny tenin'Andriamanitra mihitsy tsika eny anjerin Jehovah dia mitovy manodidina izay matahotra azy. Dia mahatonga antsika mbola miaina anaty foana. Rehefa nahiratra ny mason'ny Gehazy dia asa amin'izay Elisa ry havana malala. Dia midina tany Elisa. Lasa Elisa ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahafahan'ny folo. Dia midina nakany amin'ireo, nakany amin'ireo azofala. Ary Elisa mivavaka tamin'i Jehovah ka nanao hoe mifono aminao aho. Ataovy manjambena reto olona reto. Ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin'i Elisa. Manatona izany ilay fahavalo, ilay famirotoroto ilay fahavalo. Fa ny zavatra nataony Elisa, mivavaka indray izy. Jehovah, ataovy manjambena fotsiny indreo. Halleluja. Ataovy manjambena fotsiny indreo. Ataovy jambo ireo fahavalo ireo Jehovah. Amen. Mba hiteny izany amin'ny fahavalontsika nery havana Jesosy. Sady hivavaka ao antsika izy. Mba hila tamin'ny masontsika dia hanala ny tahotra ny anatintsika. Fa Gehazy ny havana napahitana fotsiny masony. Dia niala ny tahotra tany anatiny. Dia hatreo ny Gehazy mipetraka izy dia lamina. Fa Elisa ny mbola mitohinanao ny asa. Mivavaka indray Elisa. Ataovy jambo ireo Andriamanitra. Jesosy mitohinanao ny asany. Jesosy mitohy ny ady ho antsika. Fa isika ampahirakina mba hilamina ny fotsika. Amen. Ozy izy Jesosy ozy Elisa hoe ataovy manjambena. Dia manjambena. Inona moa ny zavatra natahan Jesosy amin'ny Andriamanitra ka tsy azo ny drafa? Hoy Jesosy anao hoe raha izaho dia ny hainao mandrakariva ianao. Halleluja. Dia nangataka izy ataovy jambena dia jambo. Eo eo ihany tonga dia jambo. Tonga eo ny valim-bavaka rehefa Jesosy no mivavaka rehefa. Rehefa Jesosy no mivavaka ao antsika dia tonga eo ny valim-bavaka. Fa ny zavatra angatantsika, ny zavatra ataontsika androany. Dia ny manaraka izay lazay, ny miaino izay teneniny. Halleluja. Mba ho eo amintsika Jesosy. Fa rehefa Jesosy no mivavaka ao antsika tonga eo ny valim-bavaka. Jesosy miteny amintsika hoe Jesosy aioany mampiona fa mifona ilay izy Jesosy fa tsy neto ny nataony androany. Tonga dia eo ny eo. Tonga dia tonga ny fahamailakely. Tonga ny famindrapo. Tsy miandry rapitso, tsy miandry afaka-pitso. Amen. Ninona zavatra ivavahan Jesosy ho antsika rehefa mba tsy levina afontsika eo ihany tonga dia atsangana antsika tsy miandry ela. Fa jamba teo eo ane reto. Reto fahavalo reto havana malala. Teo eo tonga dia nisy fanamidina to dia mampajamba fotsiny. Dia lasa amin'izay Elisa. Ozy izy Elisa hoe tsy ity ny lalana. Tsy ity ny tanàna. Fa manarahanareo. Dia tonga nareo any amin'ilay lahy tadiavinareo nentina nakany Samaria ireo. Lasa amin'izay izany Jesosy miteny. Nefa io ihany ilay olona tadiava. Fa izy no mitarika azy andao mankarianareo. Andao mankarianareo. Eo ambanin'ny tongotsika ny fahavalontsika. Eo ambanin'ny tongotsy Jesosy ny devoly. Na iza devoly milaza azy ho mahery. Na inona fahavalo milaza ho mahery. Eo ambanin'ny fanapahan Jesosy ny zavatra rehetra rehetra. Izay tiany atao dia ataony. Halleluja. Izy ny tompo, izy ny mpanjaka. Izay tiany dia ataony. Lasa nentina nalavitra ny tanàna. Ndao. Tsy aty ny lalana fahary. Ndao entiko arinareo. Any amin'izay natina avy dia lasa. Manjambena. Zamba. Lasa tsy maintsy mihaino any Elisa koa. Zamba tsy mahita ninino. Dia ireny fa manaraka fotsiny ndao ary. Dia lasa nandeha. Dia nentina Elisa nakaiza ry zareo. Entina nakany amin'ny taniny ihany. Entina miverina tany. Entina miverina tany amin'ny tombony Siriana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe
dia nentina nakany Samaria io. Nentina nakany Samaria fa tsy nentina tany Siria, nentina tany amin'ny tombony Samaria, tany aminazy ihany. Dia nentina nakany Samaria ireo, ary rehefa tonga tany Samaria izy ireo dia hoe nisy Jehova ampahiratra indray masony mba ahitany. Ary Jehova nampahiratra amin'ny masony dia nahita izy ka indro teo afovoan'ny Samaria izy. Ary noho nahita azy ny mpanjakany Israely dia hoe izy tamin'ny Elisa, rikako eo, asiako va izy. Fa izy namalo hoe aza asinao izy, moa asinao izay novabola tamin'ny sabatra sy nitsipikanao, rosoy mofo sy rano eo anoloana mba hohaniny ny siositry ary andehanana any amin'ny tompony. Dia nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka, ary rehefa nihinana sy nisotro ireo dia nampandehanana ary dia nakany amin'ny tompony izy. Andiny ny farany io, andiny ny 17 tapany farany koa dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpito adiny Siria. Io andiny ny 17 tapany farany io tiako io raha mba tsindrinao, raha mba tsy pianao na lokonao androany. Nentina Elisa ireo olona saika hamono azy ireo dia nentina nakany amin'ny tany Samaria. Dia tonga tany izy gaga ny olona tany vao nahiratra. Vavaka indray izy, ampahiratra amin'izay izy Andriamanitra tonga dia teo eo indray dia nahiratra. Alleluia. Dia eo vao mita fa izy tsika izany. Tsika ilay saika andeha hanafika indray tia voatafika, tsika saika andeha hambabo indray tia voababo. Tonga eto ampovoan'ny tany fahavara, azo atao tsara mihitsy ny namono andreo, azo atao nandringana andreo, nandripaka andreo, tsy misy miangana na dia iray, fa mbola namindrana fo. Misy fotoana misy olona tena ampiasain'ny devoly mampitsangana ny fahavaritsika, ampiasain'ny devoly manao fomba rehetrarehetra anapotehana antsika, aminganana ny fiainantsika rehefa ny malala. Dia ireny olona ireny tsy vonoiny ireny. Ireny olona ireny tsy avelan'i Jesosy maty ireny, tsy avelan'i Jesosy haringana ireny, fa avelany ho velona eo ihany ireny. Ireny ihany no ahita ny fisandratanao rehefa avy eo. Mbola hamindran'Andriamanitra fo ihany ireny. Indraindray variana foana tsika hoe olona efa tena manao ratsy ohatr'ireny ve? Dia mbola avela ho velona, mbola mamindra fo ihany Andriamanitra. Mbola hozy ny Jesosy aza vonoina fa mbola avelao izy aloha eo, no sakafo ihany izy aloha, dia avelao hivelona any amin'ny taniny ihany. Fa ny zavatra voasoratra kosa ravana malala dia izao, koa dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoady tsy sahy nandingana tany intsony ireo olona ireo, tsy sahy niverina tany intsony ireo olona ireo. Rehefa niverina tany amin'ny tany ireo dia tsy sahy nandingana tany amin'ny tanin'ny Israely intsony. Androany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy tsy hiverina eo amin'ny taninao intsony ny fahavarana. Misy zavatra tena nangejanao, namatotra anao. Izay zao ohatra fotsiny zao izay hoe, izay zao ilay bokan'ny Trosy efa tena niainareo foana hoe bokan'ny Trosy izay tena niaina tanaty fahantrana lalina be izay fatahoariana ny vavahanay nanomboka miaraka tamin'Andriamanitra izay dia mandraka ity ny androany izay tsy miverina tamin'izany intsony. Hoe mbola bokan'ny Trosy indray dia iny indray izany ilay fahavana, iny indray izany ilay fanahin'ny Trosy fa mbola miverina namaritra anay itsika. Izay tsy bokan'ny Trosy izany intsony. Alleluia. Izay tsy miverina tamin'izany hoe tena fahantrana lalina izany intsony hoe ohatran'ny niainanay tamin'izany hoe tena fahantrana lalina, tsy miverina tamin'izany intsony izay. Tsy nandingana teo amin'ny taninay intsony ny fanahin'ny Trosy, ny fanahin'ny fatotra isan-karazany. Tsy niverina intsony satria efa voababo ireny, efa tratro ireny. Alleluia. Dia tsy miverina intsony. Ianao raha misy zavatra tena tsapanao mihitsy na hampahory aminao, na hangeja aminao, saika hamono anao, saika hanapotika anao, ka efa resy ireny zavatra ireny ny avana malala, dia tsy samy miverina eo amin'ny taninao intsony ireny. Alleluia. Ianao io izany izao raha olona tena hoe intsaiko inavy, olona tena feno ozona, ny saretina nitaiza be, tena olona efa nijaly be. Dia efa nivondren'i Jesosy tamin'ireny ianao,
efa nobabony Jesosy ireny fahavalonao reny dia tsy mivelona mamaritra anao intsony ireny. Amen. Aza matahotra ianao fa tsy handingana ny taninao intsony a. Tsy handingana ny taninao intsony a ny mpitoadiny Siriana. Amen. Ny zavatra azony atao mbola mandehandeha ihany izy, mbola hita miodiodiny ihany izy, fa ny miverina andeha hamono sy andeha handingana sy andeha hamonika ianao tsy vita intsony izany. Satria tsy samy miverina intsony izy. Fiavana malaka. Ianao Jesosy. Fanontaniana Jesosy. Raha mbola eo amin'ny Elisy, raha mbola eo amin'ny Israely Elisy, dia tsy azo atao mambapa amin'ny Israely. Eo aminao ve Jesosy? Eo aminao ve Jesosy? Ny atao hoe mandray an'i Jesosy, ry havana malala, dia mandray ny tenin'Andriamanitra. Ny atao hoe mino an'i Jesosy dia mino ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Ny atao hoe mankatoa an'i Jesosy dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jesosy, izay no raha isika tandidin'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ary Elisa teo amin'ny Israely dia tsy mitsahatra miteny foana izy mba hahafahan'ny olona mivoafonjy, hahafahan'ny olona voaro amin'ny fahavalo. Jesosy koa tsy mitsahatra miteny amintsika. Ary ny zavatra omeny Jesosy antsika dia mifanaraka tsara amin'ny ady atrehantsika. Hoy tsika hoe izaho koa vato lampy andisana. Raha ianao varatra ho sitsy izaho koa vato lampy andisanao, ohatr'izay ilay tenintsika. Fa ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika tena vato lampy, ampy andihizany ny ady mihitsy ry havana. Ny tenin'Andriamanitra omena antsika. Ny zavatra omena antsika izao, araka ny toroteniny teo, ny tenintsika tany amin'ny voalohany teo hoe misy zavatra mandeha paralèle eo. Ny devoly ary mikonokony, Jesosy aty miteny, Elisa aty miteny. Mamoaka teny Elisa, ny devoly ary mikonokony. Ny zavatra omena antsika eto, ny tenin'Andriamanitra fahanana antsika dia mifanaraka tsara ary ampy tsara andraisantsika ny ady izay eo alohantsika. Andraisantsika ny fahavalontsika izay mampahory antsika ihany. Aherentsika rehetrarehetra. Fa tsy resy izany tsika raha mbola ao Andriamanitra miaraka amintsika. Halleluia. Tianao Jesosy. Fa n'Andriamanitra ny voninahitra dia mino fa nampanampahely antsika izany tenin'Andriamanitra izany antsika miatrika indray avy ny fiainantsika. Halleluia. Mivavaka antsika amin'izao fotoana izao misaotra an'Andriamanitra dia ataontsika na. Halleluia. Mivavaka antsika rehefa avy eo fa taperitsika aloha ny any mampianatra efa vavaka tamivavaka maraina mantsy izay zavatra izay. Halleluia. Tena mahafinaritra ny toriteny misaotra mampionona tamin'ny toriteny dia Jesosy amana fitianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompany. Isan'ny tantara tena anisany raha izaho manokana dia tena anisan'ny tantara mahafinaritra nahako indrindra atao amin'ny baiboly ny tantara iny. Halleluia. Satria tena mampahery. Dia miverana androany heviny hafa indray no raisitsika androany dia ndao vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia maharety ianao fa mbola hihain'ny famelabelarana kely tsika tsy ho lava be intsony nefa famelabelarana. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny mpanjaka faharoa fahinana andinin'ny valo ny nataon'i Elisa hamonjenan'ny Israely tamin'izy ny adin'ny Siriana. Halleluia. Efa nilazainy mampionona teo izany fa raha tandindona izany ilay sahatsika dia Elisa tandindon'i Jesosy, ny Israely tandindontsika zanak'Andriamanitra, ary ny Siriana dia tandindon'ny devoly sy ny miaramila, Losifera sy ny miaramila sy ny asany maizina rehetra izany. Ary amin'ny aran'i Jesosy andiny vavalo ary mpanjakany Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny fahalompony hoe any ananina ny tobiako, ametraka pakady. Fa ny zava-mahafinaritra dia izao, tsisy niafina tamin'ny Israely re izy tamin'ny alalan'i Elisa. Andriamanitra dia niteny amin'ny Genesis 2:7-7 moa hoe hampifienoko an'i Abrahama va izay ataoko izy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe tsy vitan'Andriamanitra ny hanafina ny zavatra ho ataony amin'ny Abrahama, indrindra fa zavatra miankina amin'ny maneno ohatr'izany le ravana. Araka teko taminao izay izao androany
dia sekatratrana arinaky avoleta. Fa za tena haiko anao fa efa betsaka mety tratran'io arinaky io a. Betsaka ny olona very volamena. Zareo tena amin'ireny annonce resaka zavatra amidy ireny, any amin'ny market place na any amin'ny le bon coin ohatr'izany, dia tena haiko fa tena betsaka olona miasa, ohatrantsika miasa birao, ohatrantsika miasa toute la journée io hatramin'ny alina, miasa misy loko fotsiny. Jery annonce izy dia mamorona ohatran'ny West Sucre, West Namaki any Madagasikara any hoe mahazo 4 WWT ianao avy amin'ny West Namaki. Ohatr'ireny ihany fa miavoleta. Fa ny tena marina tsy hoe tsika ny fetsy. Tsy tsika ny fetsy no iza ka hoe io fa tsy tratran'ny fisolokiana. Fa ny tena marina tsy nafehin'Andriamanitra tamintsika ny zavatra. Fa ny toloran'i Jesosy saintsika izao no marina amin'io fa tandremo. Halleluia. Sady manapatra antsika amin'izao fotoana izao ny mpisoloky dia mijery ny zavatra izay be mpijery. Dia fantatritsika tsara fa amin'izao fotoana izao resaka assurance eto andafy eto France tsy haiko ny amin'ny toerana hafa. Lasa ohatran'ny mamaivay be mihitsy resaka assurance io izao, ary lasa nisondrotra hatramin'ny assurance satria manao karazana ohatran'ny hoe politika be zany zareo avoleta be moa. Fantatritsika tsara moa fa ny assurance dia tahaka ny halatra ambony halatra mihaja ihany. Ary andoavana vola foana iny fa tsy dia hitanao intsony hoe inona ny tena mihinana azy ihany fa tsy isan'andro. Fa be dia be zany ny arinaky any anivon'ireny assurance ireny amin'izao fotoana izao. Ka diniho tsara rehefa manao an'ireny. Dia inona ny zavatra nitranga tsiatsiatra io? Ho afeniko any Abrahama va izay ataoko Jehovahandriamanitra? Fa teto koa tsy nafen'ny Elisa tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny mpanjakan'ny Israely, ny zavatra izay planina ho ataon'ny mpanjakan'ny Siria. Tezitra ny mpanjakan'ny Siria, ary mpanjakan'ny Siria dia tezitra foana. Ao amin'ny devoly dia misy fahatezerana hoy ny ten'Andriamanitra, misy fahatezerana lehibe. Dia tezitra izy, hoe iza ihany no mitati-dresaka ato. Dia hoy ny olona hoe 140. Ary mpanjakan'ny Israely naniraka any amin'izay hoy ny iraky ny mpanjaka dia ny mpanjaka hoe ndana mba jereo hoe inona zavatra mitranga. Ozy fotsiny ny mpanompony tena amin'ny 12 manao hoe tsy misy ry mpanjaka tompo, tsisy pitsikilo, tsisy ninina, tsisy mamadika anao fa tsotra fotsiny 12. Tsy misy ry mpanjaka tompo fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely, fa na dia ny teninao amin'ny trano fandrianao aza dia hainy avokoa. Halleluia. Tsisy ny afona. Vao mihetsika dia fahafantar'i Jesosy ny planiny dia vao mahatonga antsika tsy tratra anaty fandrika, tsy tsika akory ny matanjaka na amin'ny saina. Fa Jesosy no miteny amintsika izao atao. Aza manao an'izao. Izao ary lalana. Halleluia. Hoy izy mpanjaka hoe izao ary. Ary hoy mpanjaka 120. Andeha izaho izay toerany mba hanirahako hisambotra azy. Ary nolazaina tamin'ny fatao totana izy. Totana. Marina ny hevitry ilay mpanjaka. Fa raha voasambotra tokoa Elisa dia reso azy ny zanak'Israely. Voalaza ny tenin'Andriamanitra raha toy any amin'ny marika 2:17 any 17 hamelony mpiambina hozy izy dia hiahaka ny ondry. Ary fantatritsika tsara fa raha voasambotra tokoa Elisa dia tsisy ilaza intsony ny mpanjakan'ny Israely hoe izao ny zavatra mitranga. Ary tena hevitra mety ny mpanjakan'ny Siria andao samborina Elisa. Dia tahaka ny nahafalin'ny devoly tamin'ny nahafatesan'i Jesosy. Impirisika voasambotra Jesosy. Tedavy ny olona ho samborina nge Jesosy tamin'ny andron'ny fitoriany. Mba haninona? Mba tsy hiparitahan'ny filazantsara. Mba tsy ilazahany Jesosy amin'ny Petera sy ry Jaona sy ry Jakoba ny zavatra izay tokony ataony. Andehanany any an-danitra. Ary tena marina tokoa fa vao mantsika no resaka ny totentsika dia momba ny Petera ny velona nanjona dia fantatritsika tsara fa taorianan'izany
rehefa voasambotra Jesosy dia niahaka tokoa ny mpianatra. Rehefa maty Jesosy dia niahaka tokoa ny mpianatra. Miverina nanjonitry Petera tratran'ny fangatsiahana saika ny verin-dalana. Fa zao ny hevitra hitan'Andriamanitra. Aleo izy loha faty. Fa aveo izy velona. Rehefa mitsangana aveo izy tsy azo samborina intsony. Halleloia. Hisambotra fanahy. Iza no asambotra an' Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty? Maria ary tsy navela nikasika azy. Ny olona tia azy ary mbola tsy afaka nikasika azy. Maika fa ny olona fahavalony. Jesosy zany efa vao maty. Dia efa faly aloha ny mpanenjika. Eo fa maty. Enjana nge ny andrasana zany 3 andro zany amin'ny andro fahatelo samy mitaitaina nge na ny mpianatra sy ny mpanaradian' Jesosy hoe hitsangana ve ny tompontsika? Na ny nandefina azy ny taitaina hoe soba sanatria mitsangana io tokoa io. Fa raha mitsangana io tsisy azo atao intsony. Ary rehefa nitsangana Jesosy dia fatatsika tsara fa izy zao any an-danitra izy zao. Raha ny sitrapony ny mpanjakany Siria, raha ny sitrapony ny devoly dia ho samborina Jesosy dia ho atao sambobelona dia ho fatorana. Tsy afaka ilaza amintsika izay tokony atao intsony. Tsy afaka mety olo-tsaina antsika sy hitaridalina antsika intsony. Saingy indrisy fa any an-danitra any tsisy azo samborina intsony. Halleloia. Tsy azo samborina intsony. Fa alia ianao. Fa tsy azo samborina intsony ny tomponao. Any an-danitra izy mandefa signal aminao. Amin'ny alalan'ny mety bluetooth na amin'ny alalan'ny infrarouge na amin'ny alalan'ny satelita na amin'ny inona avy. Anomezana tolo-tsainanao hoe zao indray ny atao amin'ny. Ary indray mpanafika. Ary indray ny ohatr'izao. Halleloia. Aiza ny ikanisamborana ny Elisa? Ao Dotana. Io Dotana io dia tanàna manan-tantara izy io. Io Dotana io ny dikan'io Dotana io dia hoe tany mahavokatra na hoe ilay fatsakana roa. Ilay Dotana, do zany de roa dia tana lavadrano. Dotana. Io Dotana io dia toerana anankiray efa andresahana aina izy io tany amin'ny bokin'ny Genesis any. Etsika jery bokin'ny Genesis vetivety. Genesis 7:20. 7:30 azafady. Genesis 7:30. Genesis 7:30 andininy fa Genesis 7:30 andininy fa 4:20 hatramin'ny fa 20 novakitika. Aminaran'i Jesosy Genesis 7:30 andininy 4:20 ka hatramin'ny fa 20 aminaran'i Jesosy. Ary hoy ny rainy, masina ianao dia izahoana tsara ihany ny rahalahanao sy ny ondry amanosy na manao ahoana ka miverena ilaza aminy. Dia ny raha niala avy teo amin'ny lohazany Hebrona izy ka nakany Sekema. Anisy làna hita azy fa indro ndrendreny tany an-tsaha izy dia nanontany azy ray lakiny hoe inona moa ny tadiavinao? Dia ho kosisy ny rahalahiko ny tadiaviko masina ianao mba lasa amiko izay andrasany ondry. Ary hoy lehilahy, efa nifindra niala teto izy. Efa reko izy ny resaka hoe andesika ho any Dotana. Io le Dotana. Andesika ho any Dotana dia lasa Josefa anaraka ny lalàny ka nahita azy tany Dotana. Ary natazana azy telo lavidlavitra ny lalàny. Raha tsy mbola nanakaiky Josefa dia naray tetika hamono azy izy dia nidresaka izy hoe indro tamin'ilay mpananofy ko andeha ko ankehitriny dia ho vonoantsika izy ka tsipitsika ao anatin'ny anankiray amin'ireto lavaka ireto dia aoka ho lazaintsika hoe efa lanin'ny biby masika izy dia ho hitantsika eo amin'izay na ahoana ny nofony. Io Dotana io zany tao no nisamborana an'i Josefa mba tsy hatateraka ny nofony. Tatam-panjaka faharoa mbola tao Dotana koa no nipetrahany Elisa nisaika hisamborana anazy mba tsy hatateraka ny taridalana sy ny tolotsaina homen'ny mpanjakan'i Israely. Alleluia. Taonsika nisamborana azy. Zany hoe io Dotana io zany no izay davina toerana anankiray izay tadiavin'ny devoly isamborana ny mpanjaka antsika. Ny tena marina raha tsona ampotehany fiainantsika satria
raha biby tsisy lohany dia tsy mandeha, ary raha vagon tsisy lokomotiva tsy miainga, ary raha vavaka tsy misy mpitarika dia zava-poana ihany tsy tarihan'ny fanamasina. Fa saingy izao nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be hoany izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ka rehefa nifomaraina koa izy zatovy ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia ireo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia ireo zatovy taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika. Io ny toe-pontsika rehefa sendra fahavalo, io ny toe-pontsika rehefa sendra ady, io ny toe-pontsika rehefa sendra zava-tsarotra rehefa namalama. Tonga ny fahavalo dia voadidina. Amin'ny masontsika olombelona problème be io. Amin'ny masontsika olombelona olana tsy haivahana intsony io. Amin'ny masontsika olombelona efa fahafatesana io. Fa hoy kosa Elisa 9:20 aza matahotra fa ny momba antsika be noho ny momba azy. Aleluia. Io ilay mason'i Jesosy. Jesosy ry havana dia nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra. Ary hitan'i Jesosy koa nisan'ny anjely nanaraka ny Losifera nalatsaka tetỳ an-tany. Jesosy nahita an'izany, tsika tsy nahita an'izany. Jesosy mahafantatra nisan'ny anjely miaraka amin'ny Losifera lasa devoly sy Satana manam-pampahorin'ny olona ety amin'izao tontolo izao. Fa Jesosy koa mbola isan'ny anjely tafajanona miaraka amin'Andriamanitra. Ry Mikaela sy ry Gabriela sy ny anjely niarika anjely rehetra. Fantatry Jesosy ny isan'ireo. Tsika tsy mahafantatra, fa Jesosy mahafantatra. Elisa dia tadidon'i Jesosy. Elisa dia niteny hoe aza matahotra fa ny momba antsika be noho ny momba azy. Ity zatovy ity tsy mahafantatra an'izany fa zavatra hitany dia ny hitany masony. Maso samihafa ireo. Ny hitany Elisa hafa satria Elisa mahita ny ara-nofo dia mahita ny ara-panahy. Ny antsika koa dia ny ara-nofo sy miatra amin'ny nofontsika sy ny zavatra hitantsika eto an-tany ihany ny hitantsika. Ny ady, ny problème, ny olana ara-tokantrano, ny vola tsy misy, ny trosa tsy voaloha, ny aretina miatra amin'ny tena. Fa Jesosy mahita fa ny ray ampahatelo ny anjely ingeny latsaka tetỳ an-tany niaraka tamin'ny Losifera. Fa ny roa ampahatelo mbola ao an-danitra ao. Andraisitsika zany raha nisy anjely 3,000 zany dia ny 1,000 latsaka etỳ an-tany fa ny 2,000 mbola ao an-danitra ao. Ny 2,000 ao an-danitra io miasa ao antsika mitovy manodidina izay matahotra an'i Jehovah. Fa le 1,000 mba miasa miaraka amin'ny Losifera mampahorika olona tsy mivavaka any, manay mikendakenda sy mamosavy voakanina, mamosavy sy ny rehetrarehetra any an-dalana any. Zao ny zavatra teneniko anareo. Tsika dia tsy mety hatsapan'izay mihitsiny ary tsy omena tsintsika sy tsika olombelona. Ny zavatra fantatritsika dia le manodidina antsika ihany, le kalesy sy soavaly manodidina antsika, ireo ny hita amin'ny masontsika. Dia le ataka mahazo antsika, le ady mahazo antsika, iny ny tsapantsika mandalo ady be tsika. Mandalo ady ara-panahy, mandalo aretina, mandalo tsy fantatro avy. Fa tsy fantatritsika mihitsy le ataka mahazo antsika rentsika. Fa le fiarovana manodidina antsika tsy rentsika ary normal be zany. Le fiarovana tsy rentsika. Fa le ataka ny rentsika. Le ataka iny nefa kely. Fa le fiarovana be dia be. Saingy tsy hitatsika. Fa za miteny anao fa raha tsy misy an'io fiarovan'Andriamanitra io ny fiainantsika, na io aretina kely aretina andohantsika io ary efa lasa adalitsika ohatr'izay. Fa saingy be dia be mihitsy le. Hitanao ny fiarakodia misy an'ilay atao hoe amortisseur. Ny fiarakodia dia misy amortisseur anankiefatra isaky ny rem-pneu ireny misy amortisseur. Inona ny asan'ny amortisseur? Raha ny tena marina, iny poahana tômôbila iny sy tsika rehetrarehetra ao anatiny dia tsy zakan'izay ireo ny tongony anankiefatra misy pneu ireo, tsy zakan'ireo fa raha mitotona lavaka dia misy zavatra tonga dia tapaka any. Fitetaka amin'ny tany ny tômôbila vaky ny pneu antsika io. Fa mahatonga an'izay tsy misy an'izay dia misy an'ilay zavatra atao hoe amortisseur. Iny no mandray an'ilay vesatra dia mampiena ny vesatra aty amin'ilay pneu sy ny aty amin'ny train rehetrarehetra mitondra an'ilay tômôbila. Izay ny asan'ny amortisseur. Mamortira an'ilay choc, mamortira an'ilay poids.
dia rehefa maty amortisseur ny tômôbila dia tsika le misaoty be mitotona dia tena marary mitotona mihitsy marary mihitsy ny taovantsika satria tsy kasa ntsony le amortisseur. Io problemako sy ny problemanao io ngeravany ka amortisseur ny anjela nge ny fiarovana nge be dia be lavitra noho ny ataky amin'io hoe fa le zavatra kely le zavatra hitantsika io zany le ataky mahazo atsika io efa misy amortisseur be mihitsy io efa no amortissevan'ny ny anjely io efa nraisin'Andriamanitra tanana io fa raha io ny miala fotsiny ny tanan'Andriamanitra dia zay mahatonga le problème ngeza be tena mampamofony olona mihitsy tsisy Andriamanitra tsony dia ngeza be tena tsy voavatsony. No tena Andriamanitra hoe be lavitra momba antsika ny tena marina ireo no hitany fa ny tsy ampy tamin'ny Gehazy ity lehilahy ity ny tsy ampy tamin'ny Israely izany hoe itsika zany dia le masom-panahintsika ny sokay zay mahatonga tsy mitovy mihitsy ny fomba etrehan'ny olona manana niveau spirituel ambony problème sy manana niveau spirituel ambany problème. Sika daholo mivorona rehefa raitra ny tonga tafitripotra fa ny voromahery mivoaka dia misangy an'indry dia arakaraky ny amafin'indry ahafahany mbola miakatra ambony mahita tontolo mbola ambonimbony kokoa indray. Tsy mitovy zany mahatonga atsika tsy mitovy ny fomba hitrehantsika problème io. Ny niveau spirituel ny olona mamaritra ny zavatra afahany miarika an'io problème io. Elisa jenareo tsara ny teny Elisa ohatrany hoe mahita ny Elisa mipetraka ambony sezotra anazy zany dia areo le fahavalo be dia be tonga dia tonga le zatovy hoe kakeo indrisy zany mantsy hoe dia zay zany vitany amintsika Alain Fini Alain Fini zay zany vitany amintsika misy tsy mahazo Alain Fini zay fa zaho tantaraiko kely aloha aminareo nisy zany tsy nahita vazaha tamin'ny mbola kely dia misy irany Johnny Hallyday zay hoe Alain Fini hoe mandraiky tsisy fiafarana zany Alain Fini je t'aime Alain Fini dia nisy lehilahy zay mpampanatra tsika lehilahy dia anay i Alain ny anarany dia monsieur Alain zany tena narary dia iny nefa vao mivoaka mihitsy tamin'izay za mbola kely tamin'izao mpianatra tsika lehilahy dia andao hamangy any Alain fa ny tena atao amin'ny raharaha-piangonana marary mafy Alain rahalahintsika fa andeha hamangy azy dia nefa le hira vao heriko mihitsy ohatra ny sabotsiny iny Alain Fini zay zany le hira ka za tsy mahafantatra hoe Johnny ve nanao io ke radio malagasy zany dia misy ifandraisany zao dia Alain Fini dia ke le Alain zany Alain moa Fini zany hoe vitatro Alain Fini hoa zany maty Alain zany dia reo zay le Alain Fini zao dia misy tsy nahazo le resaka ka le teto zany le indrisy zany tena zay vitany andry maty zany izy fa ny fijerin'ny Elisa tsy zay kalma fotsiny metimety nisotro kafe mihitsy ary Elisa ty zany zakafaka tonga va voavovo latsiny sasatany mihitsy metabevoy maty tsika rikaky Elisa manampy samamy amin'ny kafe fotsiny sady misotro na mataitra anao tsy nomba antsika lehibe lavitra andreo za matahotra andreo tsara Jesosy mahita an'ireo problème anareo io tsy Jesosy kely io ianao mahita an'io fa tena totototo efa tena tsy mahita tory tsy mahasakafo Jesosy mijery Jesosy mahay vaniry rato halleluia mahay vaniry Suzelle mahay vaniry Nasimia halleluia dia mahavana tokoa le izy inona tokoa zavatra an-trano nga vitany hoe vitsy ireo tsy vitany hoe vitsy ireo fa mbola nangatahany Elisa ihany koa non Alain prénom Fini zoky Alain Fini dia me tantara dia tsy vitany hoe vitsy le izy fa mbola nangatahany ihany koa hoe ataovy mahajambeny reo hitanareo zany ny fahavalo eo anatrehan'ny Elisa tsisy dikany foana na amin'isa tsisy dikany ary mbola afaka taony amin'izay tiany anaovana azy ataovy jambena fotsiny reo ataovy mahajambeny reo dia io jamboina
mahazambeny zany hitanao le tarafin'ny jiro be itsika tsy mahita tarafin'ny masoandro be le mitaratra be za zao tamin'ny erozoma mihitsy sika nidona tam'le trottoir reny tam'le ilo reny ny tomobile netiko satria misy masoandro mitaratra be reny de tsy hitako mihitsy ny lalana tseky fa apahan-tsegonda tsy nampidona le izy tena nikarepoka tao tsy tonga de apahan-tsegonda mihitsy de tapavily zay le mahazambeny tao misy mitaratra be tena misy mitaratra be masonao de tsy mahita ny lalana eo alotsany zay le mahazambeny mbola azonao atao jambena tsara Jesosy de metiny eritreretinareo hoe fahavalo taritina mivoaka taritina mandeha de zay tianao hitondrana anazy ny problème atsika io taritin' Jesosy any am'izay tiany hitondrana azy io raha miara mandeha am' Jesosy loia ndao aty le problème misy seka hamono anao le problème misy seka lasa dala anao le problème misy seka mampamofo anao zay ndao taritiko aty lalana iny zany le problème am'tyty lavabe neka anao zao vily lalana tsy nakany aminao taritin' Jesosy ary rehefa tonga tany de zao tonga tany ampovoanina zay eo ampovoany tanàna vao tonga zany efa izy tsika zany fa aizao zany de zay mpanjakany Israely hoe eto amiko nareo zao fa afaka vonoko am'izay hoe mbola nyseo ihany ny toetran'Andriamanitra toetran'Andriamanitra ny Romanina toko 12 de 10 satria tety de zao ny zavatra mitranga ole ten'Andriamanitra hoe andininy 12 izy namaly hoe aza sinao izy moa sinao zay nibabonao tamin'ny sabatrao sy ny tsipikanao rosoy mofo sy rano eo anoloany mba hohaniny sosotrony ary andehanana any amin'ny tompony tanareo Jesosy ten'Andriamanitra milaza ny Romanina toko 12 mara-panantsika azy 20 miteny manao hoe ranonao na ny fahavalonao de mehohanina izy raha mangetaheta izy omeo sotrony fa raha manao zany ianao da nambatra fanafo eo andohany halleloia aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny sony tsara toetran'Andriamanitra zany le fahavalo lekeo tokony ho vonoana fahavalo seka mona fa ozy izy erisy meo sakafo izy hitanareo ny alika rehefa omenao sakafo tsy manaikitra anao tsony satria alika zany de tambatambazanao de omenao sakafo indray mandeha izy tsy kakeriny alika zany tsony ianao teto tsy manina ampitovintsika amin'ny alika mihitsy ny devoly teto ampitovintsika amin'ny alika mihitsy ny fahavalo ny sirianiny inona nataony an'izy meo rano izy meo sakafo izy da averina any amin'ny tompony ny tompony tsy nanome azy rano tsy nanome azy sakafo fa nanome azy lefona sabatra aminona ny zanak'Israely ny zanak'Israely nanome azy mofo sy rano de nandeha miverina izy hitareo na tonga andreo fahavalo reo de nao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka ary rehefa ninona sosotro de nampandehanina ary de nakany amin'ny tompony izy koa de tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadiny Siria fa manino reny tsy nety nakany intsony ohatran'le tantaran'le alika ny teneniko anao teo rehefa menao vary menao taolana ny alika tsy mivovo aminao intsony mety nahiraka azy ihany mpanjaka da nandray verina ozy ireo zay tsy verina satria ireo efa nanome anay mofo efa nanome anay vary efa nanome anay hena alleloia de tsy niverina intsony zany ny fiasan'Andriamanitra amen za te teny aminao androany hoe Jesosy ane mba haniraka ihany koa hitarika ny fahavalonao de omeny zay anjarany ihany de tsy verina aminao tsony ny adinao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako amintsika rehetra hitsofako rano antsika rehetrarehetra ny adinao talohan'ny Pasika iny fa anatin'ny Pasika mety nandalo ady tsika satria voasambotra tao dotana nge ny Josefa tsika voasambotra tao dotana nge Jesosy fa zao tsy maintsy voasambotra izy aloha mba hahafahany hivadika fanahy hiakatra ny an-danitra tsy azo niza ho samborina intsony tadianareo tantaran'le vehivavy fa amin'ny Apokalipsy 12 Apokalipsy 12 le misy an'le vehivavy vakiko farany de faranina de be lavalava raha fotoana antsika ampaharezoko anao Apokalipsy 12
andininy fa andininy fa folo apokalipsy toko fa 12 andininy fa folo amiarany Jesosy manao hoe ana rehefa mahera fitanandany hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika any fahevan'ny Kristy any satria nazera ilay mpampanga ny lalantsika dia ilay mpanga azy teo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina devoly io ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty azy ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina amin'ny tany loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny andro dia fahatezerana mpampanjakany Siria andiny fahatelo ary rehefa hitanay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanentsy ilay vehivavy niteraka ilay ny zazalahy izy ilay vehivavy niteraka ny zazalahy ilay vehivavy dia tandidony ny kodiny vehivavy dia fiangonana ary izy lohan'ny fiangonana Kristy dia Jesosy zany io tandidony Jesosy io vehivavy io niteraka zazalahy izy ilay zazalahy isika satria niteraka kristianina i Kristy dia niteraka zazalahy ary ilay vehivavy nomena elatra roa ny voromahery lehibe andinana any anefitra ho any amin'ny fitoerana izay hitezana azy fetrandro ray sy fetrandro roa any natsasaky ny fetrandro 3 andro sy tapany zany io dia équivalent an'ny 3 taona sy tapany nanaovan'i Jesosy ny asany teto an-tany ary tsy nety voasambotra mihitsy satria ninona nataon'ny fariseo ninona nataon'ny mpanoran-dalàna tsy nety voasambotra mihitsy Jesosy 3 taona sy tapany satria nomena elatra lehibe takany any voromahery ary ilay mena rana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka na vehivavy mba indaosiny rika azy fa tsy nety tratrana mihitsy raha sitrapony mena rana dia maty vehivavy maty tsy nitsangana intsony nefa ny tany namonjy ana vehivavy ka ny vava ny tany dia niteny landrika izay navoaky ny dragona tamin'ny vavany dia tsy azon'le dragona tsony mandrakizay tsony amin'izay vehivavy io Jesosy zany tsy azony devoly tsony nalainy tamin'ny fakapana tsy azony nalainy tamin'ny fampijaliana tsy azony nalainy tamin'ny famonoana tsy azony nefa rany niakatra any an-danitra na tsisy Jesosy azo samborona tsony fa ny zavatra ndrano dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy ndray hitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy fa rehare zany fahavalon'ny dragona zany rehare zany fahavalon'ny dragona zany ampairezako anao dia zao mieritreritra dragona ianao dia matahotra azadiny ny tenin'ny Elisa lehibe lavitra ny mombantsika no momba azy fataro manomboka zao fa misy anjerin' Jehovah mitoby manodinina izay matahotra azy dia izay manao ny asa izay tiany anarany alleloia izay manao ny sitrapony amenna dia nakarina ho any an-danitra Jesosy ankehitriny tsy azo samborona tsony tsy ao-dotana tsony Jesosy ndikan'ilay dotana ihany koa dia zao lavadrano anankiroa fatsakana roa rehefa tao dotana dia misy ny fatsakana nisotroan'ilay Gehazy fa misy ny fatsakana izay nisotroany Elisa izay nisotro tamin'ny fatsakana Gehazy dia tsy nisokatra mihitsy ny masony tsy nisokatra mihitsy ny masom-panahiny fa izay nisotro tamin'ilay rano avy ao amin'ilay fatsakana Elisa dia nisokatra ny masony sotroy raiso ilay loharano velona ndray sotran'ilay loharano velona amin'ny fatsakan'i Kristy dia hitanao fa nisokatra ny masony dia ahita tsara amin'izay ny masonao dia tsy hanjavozavo aminao tsony ary tsy ho hazavaina aminao tsony tsy mila pahirezina amin'izany tsony ianao fa mombanao Jesosy hotain'ny tompontsika rehetrarehetra alleloia fapitra ny toroteny misy zara fahatsapana ve ianareo iza ny zara fahatsapana lavalava ny fotoanantsika androany fa tsy manino izany fa efa hitsahatra ihany tsika raha-pitso inona moa ny olana raha mba maharitra kely eto kokoantsika androany inona ary no zavatra azonao zaraina androany inona ny azonao ambara no hoe zara fahatsapantsika afaka miantso nareo radio kiradio ny compte koa afaka miantso ianao dia ampidiriko mivatana dia hizara fahatsapana isika rehetrarehetra ao anatin'izany dia mba mandefasa hira izy ary no mba hizara hira inona hira hitan'ireo fa mety mba ho ataontsika amin'ity androany ity dia
ao anatin'izay a mifidiniry tsika zira anankiroa misy mifidy voalohany eo manohitra voalohany eo a de reo ny isafidiantsika ka zay biby fidy indrindra amireo a no ho ataotsika amin'ity androany ity. De ao anatin'izany de misaotra anareo sahady izay hijoro fa hiditra isara-patsapana takandrana vavisika marina ty anahy izay vao a da in Jesosy marina ty anahy inona ary a ny azonao ambara androany a anao ny fitenenana. Ny tena nanamarika androany zany de tena le tao voalohany indrindra de le taty amin'ny farafara le hoe aranona ny fahavara de omeo aminy izy a meo rano a osotrony a mba tsy anavitra zany de ohatriny hoe tonga de ohatriny hoe nanamarika anazy satria izay zany no tonga tao an-tsaiko izay ilay mahatonga any Jesosy miteny hoe tiavo ny fahavaranao. De ny faharoa hoe rehefa voasambotra amin'ny fiaintsika dia tsy misy fiarovana intsony sika, tsy misy mpitaritarina, tsy misy mpanoro hevitra kanefa nataon'Andriamanitra maty foana Jesosy sitrapon'Andriamanitra zany mba afaka hanavitra antsika izy avy any an-danitra any dia iny tena hoe tsisy fanamborana afaka atao anazy intsony zany dia tena misy fiarovana antsika na tonga fahavalo voadidina dia tena mbola eo foana izy zany manao hevitra antsika. Mankasitraka antsika pasitera. Aleluia, mankasitraka anao marina ty anahy Jesosy amaly fity. Aleluia. De mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Tsara be ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra ny amaly fity anao de mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Isika mbola piditra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana manaraka. Raha ohatra ary efa ao raha navavisika Sonarda to de mitsika aza fitenenana inona ary ny azonao ambara androany anao ny fitenenana. Ny Jesosy atsika rehetrarehetra sy ny Jesosy pasitera mankasitrika pasitera na ny fitenenana mankasitrika anareo mivadiko tamin'ny toriteny mahafinaritra be tena hoe mba azoko androany hoe amin'ny satria reto fahavalon'ny zanaka Israely reto andeha hisambotra ny Elisa satria fantatry mpanjakan'ny Siriana avy amin'ny Elisa zany ny tena mampahery reto zanaka Israely reto satria avy amin'ny Elisa ny hery ao amin'ny Elisa ny zay tsy takatry le loza alefan'ireo fahavalo dia hiezaka hanambotro ny Elisa nefa rehefa hanambotro ny Elisa izy ireo dia mbola Elisa koa mitarika izy ireo ny fahavalo izay hikasa hamono mbola Elisa koa mitarika dia izy ireo raha manaraka raha nomena aina foana ny fahavalo izay hamono hisambotra hamono azy dia amin'ny ohatrany amin'ny Elisa zany tandindin'i Jesosy ohatrany atsika zany tandindin'ny zanaka Israely dia fahavalontsika zany fantatry fahavalontsika dia avy amin'ny Jesosy no mahatonga atsika dia tsy arany loza zay tetaony fahavalontsika dia niezaka fahavalo dia hisambotra amin'ny Jesosy satria fantatra fahavalo avy amin'ny Jesosy no mahatonga hery avy amintsika dia atsika zany tokony hanaraka zay hanaraka ny tenin'i Jesosy mba tsy efahan'ny fahavalo anao ratsy atsika dia mankasitraka dia teny Jesosy. Aleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy Sonarda to anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Jesosy amaly fity anao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Atsika mbola piditra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana manaraka ndao sitsika sary traso aloha aloha fa mbola tsy miteny aloha zay tafiditra ao mbola sitsika sary traso aloha tady an'le sary aloha ao ary da in Jesosy ary ranavavy Suzelle inona ary ny azonao ambara androany anao ny fitenenana.
Tahiry Jesosy pastera dia tahiry Jesosy tsika rehetra. Dia voalohany indrindra aloha dia mahakasitraka be tabe anareo vady tamin'ny toriteny androany fa tena mamy be sady tena hoe nampahery be mihitsy. Dia Jesosy any Amalfitya sy ampitombotra anareo mivady hatrany. Amen. Tena nakasika be daholo ny toriteny fa anisan'ny tena nakasika manokana koa dia ilay tenin'ny zokimankonina hoe misy zavatra paralèle foana hozy izy miara-mandeha dia tsy andaniny Jesosy miezaka miaro ny mpanjakan'ny Israely mba tsy ho rava dia tsy andaniny devoly manao sy fomba rehetra mikonkonina zavatra foana entina andavona ny zanak'Israely sy fitondran'ny Israely izany. Dia tena zavatra mahafinaritra. Dia Jesosy dia naniraka ny Andriamanitra moa izany naniraka ny Elia ilaza amin'ny mpanjaka, ampafantatra amin'ny mpanjaka ny hevitra izay kolokolonin'ny devoly entina andavona ny mpanjaka izany. Dia tena hoe hitako hoe izay izany tena nakasika be anahy. Dia Andriamanitra izany dia tena miaro foana ny mpanompony amin'ny fandrimpandrika ny devoly maro samihafa mba tsy hakivy na very lalana amin'ny mpanompony. Dia tena tsara Andriamanitra. Dia mankasitraka indrindra pastera voninahitra dia ho azy ireo ihany. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka anao fanavavy izay ilay tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy Amalfitya dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany hatrany foana mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Mampiditra olona hafa indray mbola misy olona hafa. Aleluia. Mahafinaritra mihitsy rehefa maromaro nareo mizara fahatsapana ohatr'izao. Na iny Jesosy izay ary raha natojo inona indray ary ny azo ambara androany anao ny fitenenana. Na Jesosy pastera dia mankasitraka anareo mivady tamin'ny toriteny fa nampahery sady nahavelom-panantenana. Aleluia. Voalohany aloha dia ilay hoe raha ohatra hoe te ho voaro dia mila mihaino tsara ny tenin'i Jesosy moa tandrendrina Elisa dia mihaino foana ny zanak'Israely mihaino Elisa hoe ary indray ny fahavalo, ary indray izy mitovy ary dia mihaino tsara dia voaro. Dia hita ny tompony lakle. Ohatran'izay koa tsika tena tsy maintsy mihaino tsara ny Jesosy fa izy ny tompony lakle, izy malala ny zavatra rehetra izay ataon'ny fahavalo, izay ataon'ny bebe-boly dia izy daholo. Dia raha te ho voaro izany dia mila mihaino tsara azy. Aleluia. Dia nakasika an'ilay fanontaniana mampina teo hoe ny tena fanontaniana mipetraka dia ao aminao ve Jesosy? Eo ve Jesosy? Aleluia. Dia nakasika be anahy koa ilay hoe ny olona iray tsy mitovy fahitany olona anankiroa ny problème ny olona ny ara-panahy io izany rehefa avo ny ara-panahy olona dia ohatry ny Elisa no tena izany hoe ziovy lehibe momba antsika fa rehefa ambany ny niveau spirituel ny olona dia lasa matahotra ohatran'ny giazy. Dia ny tena nahafinaritra koa ilay hoe roa apateliny an'izay ilay hoe momba antsika. Aleluia. Dia ny ray apatelo no manakendakenda sy miasa sy ny sisa reny fa ny roa apatelo momba antsika. Tena nakasika anahy koa ilay tenen'ny pastera teo rehefa tena Jesosy no manjaka eo amintsika eo fiainantsika dia reny problème tena nanahirana ny saina sika nalasadala reny mihitsy azy dia reny hoe etan Jesosy taka ny tarisan'ny Elisa n'ilay olona dia metiny kely dia milahatra kely dia mandeha makary dia nana dia voaka nareo problème tokony toditsy taminao fa tarisiny Jesosy kely dia ny ohatra mihita sary mihitsy ilay ohatr'izao marina tena nakasika. Aleluia. Dia ny faran'ilay tenin'izay mampina teo tena nakasika be anahy koa ilay hoe ilay tany dia ny fahatelovolo tapany be hoe koa dia tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely sy ny fotoan'ny Asiria. Tena hoe araka ny nataon'ny Elisa dia voakasika ny fony sady nomena sakafo sy ny sisa dia tsy nandeha intsony. Dia nandresy izany satria tena tsy tonga intsony ny fahavalo. Aleluia. Dia izay tena nakasika dia Jesosy daholo. Aleluia. Complet be mihitsy ny fizarana fahatsapana anareo mahafinaritra be dia tombositra sy fahasoavana hatrany dia Jesosy Amalfitya hatrany hatrany. Aleluia. Misaotra raha latojo dia Jesosy Amalfitya anao. Efa nisy hira ve? Misy efa lany ve ary olona ataontsika izay hira izay mantsy ny hira efa lany azafady mba miandry valiny avy aminareo azafady indrindra.
Efa nisy sira ve a? Azafady. Misy efa voaray ve ao avana? Tsy sira. Ohatry nisy nangataka ilay Jesosy mpanjaka malaza iny teo da ao ataontsika inona tsy nisy sira. Aleo finaritra dia ao aoriana ity hivavaka isika dia hivavaka ihany koa amin'ny firenena sady hamarana ny fotoana. Aleluia. Da ao ary aleo finaritra isika.
Maina Jesosy eo. Misaotranao zay tamin'ny fotoanandroany a, misaotra tamin'ity tontolo herinandro ity Jesosy. Tonga ety amin'ny faran'ny herinandro zay a, dia tena hoe te hisaotranao ny amin'ny tantananao ny 5 andro a izay nanaovanay an'izao fandarana zao nanomboka tamin'ny alatsinainy dia tsy tapaka ny fandarana. Namaky teto foana koa tamin'ny alalan'ny teninao, nanolotsaina teto foana ny fanahinao masina hisaoranay ny anaranao zany. Ankehitriny tonga amin'izao andro sabata zao Jehovah Andriamanitra dia misaotranao zay satria andihy sy andalo indray an'izao andro mahafinaritra be, izao fotoana mahafinaritra izay tena hoe fotoana ifandraisantsika indray a, ampifamatotra bebe kokoa antsika, fotoana izay ahafahanay mitsahatra sy mandinika ny tempoly, mandinika ny fahatsaranao a, ary miandrandra le loharano miboboka eo amin'ny seza fiandriananao Jesosy eo, Jehovah Andriamanitra tsy toa. Ankehitriny dia io ny teny izay voatory teto androany mba hampahery ny tsirairay avy a, tsy ho very anjavona ary tsy ho tratra ny vorona mpiasa. Tsy azony dia volon-tsaingohana na dia litera iray ary tamin'izay voatory teto androany, fa ny teny rehetra izay nafavy teto a dia hampahery ny tsirairay avy a, hifafy aty anatinay a, hiboboka ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Raha misy tsy voalaza ka dia anao mahalala ny masoa, mihoatra lavitra anao izay manetretra izay rehetra tonga teto androany, satria misy olona mety mandalo ady, misy olona tonga eto androany Jesosy a, mety mba te hangataka zavatra aminao satria fantany fa ao aminao ny ahitana an'izany. Dia ianao anay Jesosy amaly a, ianao anay Jesosy a, amaly an'izany araka ny halebigan'ny famindraponao dia hanisy soa azy ireo. Misaotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Ndapandrotsika rahalahintsika Jonathan amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Jonathan, anao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur name fitenenana dia hiaraka hivavaka aritsika. Eny Jehovah tsara indrindra, tena misaotra anao foana Jesosy ny amin'ny teny izay omenao fa dia mahery zay Jesosy a. Tena hoe matoky anao zay Jesosy amin'izany tenin'Andriamanitra zany, fa inona ny fahavaloninay Jesosy dia rehefa mitoky anao zay Jesosy a, dia tena hoe raminay famindramponao Jesosy, raha tena manana anao zay dia tsisy tokony hatahoranay Jesosy malala. Dia misaotra anao Jesosy a, ny amin'ny teny izay zarainao eto Jesosy a, ny amin'ny teny izay ampaherezinao anay isanandro isanandro, isaoranay anao zany Jesosy malala. Ankehitriny Jesosy tsy mety raha tsy hitondram-bavaka ny firenenay zay a, satria tena hoe maminay zany firenenay zany Jesosy, taony miavinay dia tena hoe ianao Jesosy ijery an'izany firenena zany a. Tsisy miafina aminao Jesosy ny zavatra mitrango amin'ny firenenay, fa tena hoe presque ho ao daholo Jesosy ny zavatra ratsy rehetra. Dia efa io Jesosy ny fondro malagasy ireo tena mba hiverina aminao, hitodika aminao Jesosy. Ao ny fahantrana Jesosy a, ao Jesosy ny fitiavan-tena, ao Jesosy ny nahafantarana an'izany malagasy zany Jesosy, dia ny fihavanana. Fa ankehitriny Jesosy dia toa tsy misy an'izany intsony. Dia tena hoe amerina an'izany ianao Jesosy, indrindra tena hiverina aminao ireo malagasy, tena hibebaka aminao, tena hitodika aminao Jesosy a,
mba iovan'ireo malagasy Jesosy. Ao ny mpitondra fivavahana rehetra Jesosy, ny mpitondra firenena mba tena atahotra anao Jesosy, tena hanompo anao Jesosy, tena anaonao tompo sy mpamozy Jesosy malala, dia mba tena hoe Kristy eo amin'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'i Kristy tokoa. Dia misaotra anao Jesosy, hiasa feno anao Jesosy, asehoany ny herinao fa tsy misy zavatra tsy hainao atao Jesosy, fa hainao atao ny zavatra rehetrarehetra. Dia amin'ny anaranao nanaovana ny zavavaka izany, misaotra tompo tsara indrindra. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindranao raha Jonathan tanatin'izay vavaka mamy izay metinao amalanana ny fotoana izay. Dia misaotra anareo rehetra, Jesosy amarifitianao raha Jonathan, misaotra betsaka mampirina tamin'ny toriteny, misaotra betsaka ihany koa andrambavy Suzelle tamin'ny vavaka fanombohana. Dia indrindra misaotra anareo ihany koa zara fahatsapana, Jesosy amarifitianareo dia mitombo fahasoavana hatrany. Dia misaotra anareo rehetra koa izay tonga niaraka taminay niary tory na fohy andro, na fohy fotoana, na fohy hery nafahana ny haino izao fandarana izao. Dia Jesosy koa amarifitianareo risy menakavy. Raha mbola sika amin'ny roalanda Jesosy ka tahiny tompo velona soamantsasika, dia rehefa avy eo amin'ny 7 maraintsika dia efa hiaraka eto indray amin'ny fandarana izay ataony izy amin'ny rahalahy. Commencement kely fa mitinana toriteny raha amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo avatsy Allemagne. Dia amin'ny folona sasany amin'ny 1 any lansena ny Zoom, dia hiaraka ekohako anatin'ny commencement indray tsika. Dia amin'ny 2 sasany manomboka ny fotoam-bavaka, ny live-tsika, fotoam-bavaka sy toriteny eto fandarana andramaka izao. Rapitso ary miona tahiny tompony Aki Radio dia mbola mandeha foana marabotoka izany Aki Radio point radio 1 afahanao meno ny onjapeo Aki Radio dia misy ihany koa ny toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 4:07 maraina, amin'ny 4:07 alina. Samy tahiny tompo mahery izy daholo tsika rehetra. Tafandriamandry. Amen.